izao rahantsika ilainary no ny nanomezany antsika mianakavy andro vaovao indray amin'izao voalohany ny volana aprily 2024 izao anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy na ny atontoerana ny any ampitan'ny rahamasina amin'ny fiarahantsika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada raha anao amin'ny alalan'ny radio zany amin'izany hoe Radio Mada izany amin'izany hoe MBS Radio zany eo ihany koa ny fahitalavitra MBS ary eo ny tambajotra tserasera izay mampita an'izany fandarana izany na ny YouTube io na ny Facebook ihany koa ka dia ny fandrina dia ny hoe niarahantsika hatramin'ny farany tsy adonona ireo teknisiana marobe izay namana akaiky dia akaiky satria raha tsy misy azy ireo dia ho zava-poana ny atao eto. Voalohany volana avrily dia malaza ny atsona hoe asaramanitra ihany koa zany satria raha iresaka hoe taom-baovao malagasy dia ao anatin'izany tsara mihitsy ary dia izay no iatsona hoe asaramanitra izany hoe taom-baovao malagasy zany dia anisan'ny mampiavaka antsika zany raha manana ny taom-baovao ny sinoa manana ny taom-baovao ny any amin'ny fireneka hafa ny isika malagasy ihany koa dia manana ny antsika ka dia mariantsika izany efa maro moa ny etsika maro isan-karazany momba an'io taom-baovao malagasy io fa ny foto-kevitebe dia hoe anisan'ny mampiray ny malagasy izany taom-baovao izany ary dia tsara ny manamarika moa zany fa isika malagasy dia iray ihany nosy anankiray isika dia entotsika mianakavy eo ihany koa ny teratany malagasy misy raha malagasy any ampitan'ny rahamasina izay no hoe latoklasy tompovavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity ndray mitoraka ity dia eo ny famakafakana isan-karazany efa tazanao ny député Todsoa Andriamampandry izay voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tany amin'ny boriboritany fahenina maro ny zavatra ho ambarany eo ihany koa moa namana fanira zava-manantany ary mbola misy ihany koa ny mpisehatra hafa izay hiakatsehatra eto ka dia hiaraka eto isika mandritra ny miara-manonja MBS Radio Mada miaraba amin'ny faniry Ndawary. Eny ary dia toraka izany ihany koa ny tenako miarabandrena miarabandreo teknisiana mpiaramiasa amintsika reo mpanaraka manerana any nosy zany amin'izao fotoana izao araka ny efa natsidiky rena teo zany de miaraba ny vahoaka malagasy makalaza izay taom-baovao malagasy zay tratro zao asaramanitra zao de miaraba antsika rehetra ny mitoerana misy atsika rehetrarehetra any any amin'izay andraikitra sahantsika any kanefa toty ity fotoana ity ny taom-baovao malagasy ny fomba nentina nakalazana azy zay hoe amerenakasina indray malagasy malagasy mba hisina fifiraisakina hisina amin'izay hoe fametrahana ho ambony ny sotoavina malagasy zay aloha zava-dehibe dia no safidina ny araky ny fanisan'andro zany ho an'ny malagasy dia eo anelanela ny volana martsa sy ny volana aprily ka ny tsinam-bolana voalohany no hankalazana izay taom-baovao malagasy zay ka ny tsinam-bolana voalohany de amin'ity androany ity omaly zany lay hoe tsy mandromandry iny zany raha ohatra ny amin'le calendrier grégorian iny zany le 31 décembre iny le Saint Sylvestre de hoe mahazo an'le bonane le 1er janvier tsika fa ho atsika zany ho an'ny fankalazana satria ny tsinam-bolana no anarahana azy de izy io zany tsy voatery hoe 1er avril fa arakaraka lay zotra n'lay lalam-bolana zany sy ny fanisan'andro malagasy zany rehefa miresaka fanisan'andro tsika dia zava-tsara mihitsy ao anatin'izay fiodin'ny volana amin'ny masoandro ny resaka tany ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany de isika anisany tena makatoa sy mijery tsara amin'izay lalana rehetrarehetra izay satria ny taolo-taloha moa zany dia tsy mbola nalalana zany hoe fanisan'andro zany tamin'ny alalan'ny calendrier satria calendrier ampiasaintsika io dia calendrier grégorien taty aoriny io fa ny antsika zany dia manaraka an'izay hoe fiodin'ny volana amin'ny masoandro sy ny maha-planeta tany zay toerantsika zany de reny rehetrarehetra reny manakasina sy mananjiny reny rehetrarehetra reny satria fatatsika tsara zany ny tany ny afo ny rano ny rivotra élément ngezabe zay anisan'ny ampiasainy reo taolo malagasy zay mifandraika amin'izay zavatra resahantsika teo de rehefa taom-baovao malagasy ohatran'izao de ny zava-dehibe de hoe fidiovana sy fangatahan-tsodrano sy fitsofan-drano de ao anatin'izay ohatra ny fandraisana ny afo tsy maty
mba ho feno hafanana mandrakariva indrindrandrindra ny tokantrano malagasy iny afo tsy maty iny a tamin'ny andro fahiny ao anatin'ny tokantrano de misy afo tsy maty mandrakariva ao a tsy mbola misy an'le tena confort be misy le tokantrano fa le tokantrano tsotsotra zany fa feno fifaliana feno fakatiavana ary feno fanajana ny tokantrano tamin'izany fotoanany zany fa misy an'le afo iny ao de mame hafanany ny tokantrano mame hafanany ny fianakaviana ary mame hafanany ny fiarahamonina zay a pray vodirindrina mifampatoky sy mifampijery hasiny zany ary sotoaviny zany de am'ty androany ty efa omaly a ny fankalazana azy de zay moa zany vo niala teto amin'ny plateau teto ry faniry de lasa niazakazaka teny andrariasina teny niaraka tamin'ry gasmianta niaraka tamin'ry ekipa ny victorios sy ry Ivan sy ny karazany de nanao ny fandalinana samy hafa am'izay mahamalagasy zany mbola mitoy ny fandraisana ny afo tsy maty omaly a ny etsika marobe misy any ambotra biby misy ery andrembahoaka ampovoan'ny tany eny ambomangakely misy a eny amin'ny kianjankanto a marobe zay fomba rehetrarehetra fa atsika makalaza zava-dehibe de hoe manomboka miveron-dohana lay mahamalagasy atsika de arabaintsika rehetra tompoko any am'izay toerana misy atsika any ary misy de ho avana praitandrazana any ampitan-dranomasina any makalaza an'izay tombavao malagasy zay de rehefa ohatran'izao rehefa tombavao malagasy a dia tsara ihany manamarika atsika rehefa le maraina iny de le maminana an'le vary sosoa vary amin'ny ronono tondrahatantely zany hoe vary sosoa gasy le mavikely mihitsy na le menamena iny a dia asiana ronono de asiana tantely fomby zany rehefa vita zany a de mahazatra ihany ko le hoe midio mijery an'le rano idiovana fomba malagasy daholo zany resahako atsika zany a de le rano mandeha ny tena tsara de manaraka n'iny daholo a ny zavatra rehetrarehetra tsy netsy zay olana rehetrarehetra tany zany resahantsika zany a de fomba sy sotoavina sy ao anatin'izay hoe fakamamina malagasy mamalagasy fa ny tsy azo atonitsika de zao lay tanitsika mihitsy lay tanitsika mihitsy no zava-dehibe zay zany a de apetratsika mino a fa manakambaran'izay ny ko rehefa aveo ny député Todsoa Andriamampandry efa eto akaiketo izy a de sady miaraba ny député Todsoa no miaraba ihany ko zany ny député zay am'le hoe tsika moa malagasy zany de hoe am'izay tomba vao malagasy zay a de tonga soa matsara eto ndray tsika ela nendrasana anao mpijery sy mpiaina antsika député miaraba eny tompoko faly miaraba ny faniry a ary faly ihany koa miaraba ny vahoaka maro malagasy rehetra na eto toerana na any ivelany ary andro hafa mihitsy androany a andro spesialy nangany ny filaza azy faniry a satria androany ny tombavao malagasy voalohan'ny volana avril ary tsika moa dia gasy ary zay mamalagasy zay le sotaovana mamalagasy zay zany a mila averitsika mila atsaraitsika ary zay zany a no tokony ampifaly atsika mamalagasy a tsakanavaka androany satria zava-dehibe eo amin'ny firenetsika zany a ny olona rehetra zao a de mankalaza ny zany daholo ny sinoa zao de manana anazy manonokana mihitsy a ny firenena hafa ao anatin'izay zany a de zay zany ny fampiarabana sy faniritsika soa zany a am'izao andro malaza tombavao a malagasy zay resatsika aveo moa zany faniry a hidritra kokoa amin'iny tsika zany fa de amandro lehibe any andro androany koa dia miaraba ihany koa zay tratry ny tsingeritaona naterahany androany zany a miaraka am'izay tombavao a malagasy zay a anisan'izay fafara raha vavindreny koa ary mijery tsara izy zao ary miodana miaramanao za miarabanao a iafafara am'izao naterahanao zao a ary engany mba hitondra heritanjaka sy fahasalamana hatrany anao a ny taona vaovao a am'izao tsingeritaonanao zao a dia ho trantranitra ianao a ary manisy soa am'izay rehetra ataonao ary izy moa de tena olona ny taiza faniry a nanabe any tena natonga ny tena tahaka izao eo ihany koa zany a reo namana maro sy ny fianakaviana zay tratry ny taona androany a dia mirasoa anareo rehetra zany a tsy ankanavaka zany a am'izao fotaona zao ary eo ihany koa dia maro faniry ny olona tena tsy salama am'izao fotaona zao a dia mankahery anareo ary mirary soa anareo a ary mitondra-mbavaka aninareo a ary singanina am'izany faniry a tany Amboamanarina amin'ny foky tany anankiray a ao Ambatolampy a de nisy ny intoxication alimentaire zay nahazo ny olona maro satria ny coral ray manontolo a dia ny sakafo ny nisy composé zay a ny vidina teo amin'ny mpivarotra anankiray a
dia saiky narary daholo zany a ny mpikambana ao anatin'izay ary be da be no sosy aroma zao a miditra hôpitaly any am-pandriana de mankaira anareo rehetra tsy hakanavaka ny tenako a ary mirary fahasalamana ho anareo ary anisan'izay a i président rapapa mivady zay mbola mijeny amitsika izy am'izao a mbola niantso izy tamin'ny maraina hoe na de tena voa aza ty monsieur le député de mbola hijeranao ihany a de mankahery am'izay tsy fahasalamana zay a président rapapa ny vadiny koa vo am'izany intoxication alimentaire zay a zay mbola ho resatsika avy eo ny fomba zany hoe ahoana natonga an'izany ary inona zany ny fepetra zay tokony atao anatin'izay fa ny tenako moa zany de efa nandray ny fepetra ary efa niantso ny tompo nandraikitra maro zany a ao anatin'izay a ho resatsika avy eo eto koa dia zay olona tsy salama rehetra na inona na vo azy na inona zany a de mankahery anareo a rehetra eo koa ny trapaoriana am'izao fotoan'izao zany a dia miondrika eo anatrehan'izany a ary mirary finoana feno a ho an'ireny olona zay trapaoriana izay koa dia manisy soatsika ary minisy manantena fa manaraka hatrany nareo a ny miara-manonja ary hita mitombo be da be hatrany mihaino antsika faniry na ny amin'ny bus io na ny tsa io a miondana radio izy ty koa mandeha tele mivantana ny zay tsy maheno radio sy tele a zay vao mba mijery facebook a fa ny akamaroany zany dia mihaino radio daholo na ny ampiasana na aiza mijery tele zay any an-trano a misy ary any amin'ny borao a misy tele a de miara-manonja eto amitsika zany a no arahan'ny olona satria fantatry ny olona fa milazany marina tsika mamakafaky tsika ary koa mitondra ny fampianarana koa zany a ho fantsiana ny mpitondra sy fanatsarana ny zavatra zay tokony ataon'ny vahoaka zany a no zava-dehibe a sy lara-pamena zany a eo amin'ny fandarana tahaka itony eny ary de voaray tsara ny afatra député Todsoa anomboko tsika aloha zany fa de mamerina trany zany ny araba tsika rehetrarehetra de zao koa manko fararano ao anatin'ny fararano no ankalazatsika le tombaovao malagasy a de le miakabolana iny le lune montante iny zany a tena zava-dehibe hoa zany a de samy manao fety finaritra e fa fety ao anatin'ny tena hoe miverina malagasy atsika fa le toka aloha zany a tandremikely ihany na izany naty zany ary député Todsoa taky mahazatra ianao de manao hetsika matetika ary saika ho isan-kerinandro ao amin'ny distrika zay nahavoafidy anao hoe tsy Ambohimanarina de zay angamba no ifatoa ny adevitsika voalohany satria aleo mba ho fantatry ny mpiaino ihany ny hoe misy solombavamboaka miasa mafy manao ny hetsika ara-tsosialy zay manao ny ezaka mitodika makany amin'ny vahoaka fa eo ihany koa mijery ireo fotodrafitrasa filan'ny vahoaka zay mety hoe tsy ho arak'ilay fitondram-panjakana kanefa ny solombavamboaka ny dondomina sy kotabaisin'ny vahoaka isan'andro amin'ny maha hoe solomavakaiky ny vahoaka zay a de tamin'ny herinandro lasa teo zany nano hetsika lehibe anao etsika ara-panotanjahantena izy io de zay angamba no angatahana ny fanazavana sy ny fandaminana zay nentin'ny député Todsoa sy ny mpiara-miasa satria anisan'ny lehibe ihany koa ny fisian'ny mpiara-miasa amin'ny solombavamboaka zay manatotosa hetsika lehibe tahaka izany sady mangataka ny sary ho anamana teknisiana antsika ao anatin'ny fanazavana député Todsoa izay hetsika nataony tetsy Ambohimanarina izay ya ny tena moa tahaka ny ao mahazatra dia tsy maintsy misy foana zay asa sosialy a ny asa soa fanampinan'ny vahoaka zany a ao amin'ny gaboriboritany fahenina farany teo zany zao a tam'ty herinandro de ireo zao a nanao final zany a ny FC Canon eo a Tsararay a sy ny FCA zany a fa ny Gambo Mitsinjo a de jerefo zay vahoaka faniry a ary ny eny Ambohimanarina zany de anisany mankafy ny fanatanjahantena ny baolina kitra misy ty rugby a taiza zany ty ny basket atao amin'ny carrière bodiady io a dia ny tena moa zany a dia manoana hatrany a ny tanora ara-panatanjahantena ary fantatry ny tanora zany a dia nahazo fanampina daholo zany a reo nanao final tao anatin'izay a dia ny FC Canon moa zany a vao Tsararay a dia nahazo izy a maillot complet a nahazo baolina nahazo lela vola io koa zao ny FC Gambo Mitsinjo a za sy ny mpiara-miasa amiko ny solontenanay zany io a tenitenako io a dia nahazo koa zany a nahazo fanampina jogging complet reny a rehefa hitarony hoe FCA Ambo Mitsinjo a dia namena zareo zany a dia nomena kory zareo a
lela vola zany a nanapiko zany a zay ho fanampiana zany a zareo a ao amin'ny FCA ambo mitsinjo reo zany de anisan'ny kafoko tany anaka roa ray tsararay a ray ambo mitsinjo a foko tany zany a zay tena be olona fa de tena hoe tsy misy fijery misy zany a ny mpitondra zany de tsy mba mijery andreo zany a ary anisan'zany ndraiky amy telopolo foko tany ao Ambohimanarina dia ny tena solombavam-bahoaka zany a miezaka na de tsy asany tena ary manao an'izay ny asa sosialy a sy manome fanampiana ho an'ny tanora sy ny tatsaha sy ny vehivavy ny tena ataony zany a sady mitsabo voahitsaka tamin'ny heriny a le consultation gratuite zay nomena ny olona rehetra na vavy a na tanora zany a sady fanafody a maimaipoana ary mbola tokony angatahako omeko ny vahoaka Ambohimanarina fa mbola mangataka andininy faharoa zany a ny vahoaka Ambohimanarina am'izay fitsaboana maimaipoana sy fanafody maimaipoana zany faniry de tsy ela de ho asiny zany de eto zany a dia miaraba zany a reo nanao finalista ary miaraba koa nahazo an'le izy a ny FC Canao moa zany a no kanandresy a ny FC Ambo Mitsinjo ny faharoa ary eti ny tena zany a de mbola mijoro hatrany a mampirisika hatrany ny tanora rehetra mba hanao fanatanjahantena satria io sady fiarovana amin'ny ny aretiny io a mahatonga atsika ho salama ho tomaty ao anatin'izay a ny tena koa moa zany faniry dia efa fantatry ny mponina Ambohimanarina fa tsy vitany hoe tena makafy sy manohana fa tena mpanao baolina mihitsy a ary tena hoe tena miosina ary manao baolina afantatry ny Ambohimanarina indro isan-kerinandro ny tenako zany de tsy maintsy miaraka amin'ny tanora zany a miaraka manao am'izay baolina kitra zay a ka raha sinisany zany a raha manampy an'izy ireo ny mpanao rugby moa efa nahazo a ary mbola ho avy koa ny fanampiana an'izy ireo zany a ary zana mba samy ahazo ny anjarany daholo zany a ny pity fanatanjahantena eo koa ny mpanao baskety ary eto dia manao antso avy sady ho an'ny mponina Ambohimanarina fa ho avy ndraiky koa ny tournoi Ambomamsoma zay ataotsika ary fantatry ny mponina Ambohimanarina zany fa rehefa misy zay de telonjato mahery ny ekipa ny club zany faniry mandray anjara ao anatin'zany Ambomamsoma am'fokotany raiky amy telopolo fokotaraiky amy telopolo zay moa tena nahafantaran'ny olona na voalohany ndrindra efa folo taona lasa hoe zay hoe Ambomamsoma fantatry ny vahoaka ny Ambohimanarina fa vao Ambomamsoma resana de resaka tanora sy ny fanatanjahantena zany a sy ny asa sosialy zany ny tena atao anatin'izay kianjafiro no ampiasaina amin'io de rehefa manome kopy a roa zany no ampiasaina ary zay ny olana any Ambohimanarina betsaka ampity fanatanjahantena fa tsy ampy zany a ary zay nanaovana antso ho an'ny tompona andraikitra zany a am'izay fanaovana terrain ny tena moa efa niezaka ihany a manao terrain zany a fa tsy ampy le izy a ao anatin'izay eny anosy be zay vola moa zay dia ny tenako nanao azy a kianja ny todsoa ikafoko tany ray a de be da be tanora zany a milalao zany a ao anatin'zany a kianja anosy be zay vola zay ny tenako zany a no nanao an'le izy eto zany dia tiana ho tenenina amitsika fa raha mbola eto ny tenanay a miaraka amin'ny atoko team zay misy amin'ny tena zany a de manampy ny olona ary ny team tsy manavakavaka ao anatin'izay a raha misy zavatra omena zany a na izy na iza zany a de mahazo ny anjarany daholy na tanora izy a na mpilalao fanatanjahantena izy a na tatsaha izy a na fikambanan'ny vehivavy izy a na izy na iza zany a dia mahazo ny anjarany ary ny tena moa zany a mampiavaka ny tena ao anatin'izay faniry a dia miaro ny vahoaka fana rehefa misy tsy mety a dia mitondra ny tenin'ny vahoaka miaro ny vahoaka manitsy a ny fitony dram-panjakana ao anatin'izay akoatr'izay moa y faniry dia ararotikany a ny sehatra tahaka izao zany a hitenana koa ny fotodrafitrasa zay be da be no tsy ampy a eny Ambohimanarina ary raha tsy tena zao a amin'ny resaka lalana ny lalana zao de tena mampiteny moana mihitsy zao a ohatra zao a lalana eo Andramena miakatra eo amin'ny fanambinana iny a iny amin'ny bassin fa tena botika lavatavaka sahirana zany ny olona mandeha tongotra manao izy a na mitondra tômôbila tonga de simba ny tômôbila ny bus a be da be zany ny olona ka manao antso ao zany misy tompona andraikitra eto ao a Ambohimanarina sy eto amin'ny firenena asan'ny commune urbaine Antananarivo zany asan'ny ministère travaux publics asan'ny ny faritra zany a ny région 1er avril androany de mbola manao antso avo a hoe ataovy le izy raiso ny andraikitra reo ry totompona andraikitra am'izay lalana zay satria be da be ny lalana mandeha amin'ny lalana Andramena io tsy ny mponina Andramena ihany fa hatramin'iny Ambodro Avaratanàna Ambatolampy Ambobao ny distrika hafa ny Ambodratrimo maro isan-karazany iny zany faniry a de miakatra eo zany a mba akaiky kokoa zany ny lalana ao anatin'izay tsisy pijery
nefa aiza nietra alohan'ny vahoaka anaovana lalany ao anatin'izay areto zany a de mitenyndray azay de eto zany a de mitenyndray meko hatram'ty volana avrily ity ny mpitondra mpanatanteraka zay tokony anao an'izay rehefa tsy ataonareo de hoatoko indray eo a fa litsika efaniry rehefa ataoko de manahelo zareo hoe tsy asa le député ko ataony de efa mitendray zay eto efa nampitandrina zao ndray ho ataoko io lalana io fa zao asanareo io fa meko ray volana zany nareo ndray am'ty avrily ty sady efa tapitra ny orana rehefa tsy ataonareo de ho raisiko andraikitra eo ry vahoaka nandramomena ry ambotro ry ambatolampy ry avaratanara vahoaka ny ambo manarina le mivily miakavanina moa zany io misy de le miakana tena ratsy efa firy volana ary atao kely io a de simba atao kely de simba ka miantso ny totompona ndraikitra miantso ny faritra asanareo zany ny région ny commune urbaine Tananarivo ny ministère misy totompona ndraikitra zay tokony anao an'io ataovy efa mijaly ny vahoaka ray zay ny faharoa misy koa eny Antsahavaao eny Anosy Vavaka tena ratsy de ratsy faniry tena ratsy malama ny lalana amin'ny lalana nefa zao reny elakela-trano nakabetrany elakela-trano betabe vita reny ke na reny a vita ny solombavamboaka amin'ny alalan'ny CLD na ny siady fa misy koa zay ataon'ny AFD zay isorana manokana zany a ny AFD saika ny AFD zany manao lala reny lalakely reny de antso ataon'ny solombavamboaka reny ary ny fanampiana ataon'ny miara-miobinantaka tompoko tsy ny fanjakana no ampiny fa tonga de asa ho an'ny vahoaka le izy ka raha misy zany olona moeraoera totompona ndraikitra de tsy nareo nanao an'ireny fa ny mpiara-miobinantaka nanao reny lalakely maro reny a ary ny solombavamboaka de anisany tompona ndraikitra zay nanao antso nandresy lahatra ny mpamatso vola nanao an'ireny lalan'ireny areto zao a efa ndresahako moa ny tompona ndraikitra atao amin'ny AFD faniry sy ny entreprise zay nanao an'le lalana hoe amorona zao tena vita tsara tare nefa mandalo any amorony ianao a tsy maintsy mandalo anaty Tsahavaao sy Anosy Vavaka ny Tsahavaao tena voadikana zany a ao anatin'le izy efa ndraiseko lahatra mory zareo hoe mba ataovy a de hoe tsy miakina amin'le izy a fa miakina amin'ny budget zay natao zany ao anatin'le izy fa izao tokony asan'ny njinjaran'ny commune ihany koa nge zany ity commune urbaine Tananarivo ity de tsy hita mihitsy zay ataony faniri mbola resantsika antany an'izay aminao mihitsy ministère ny travaux publics bazelevo ny mponina Anosy Vavaka Tsahavaao fa tena mijaly am'izany lalana zany fa tena be da be no misolivatra tapaka ny tongony ao anatin'le izy ny tenako zao tena nahita masy tamin'ny tenako na melakana ho an'ny olona satria tatsa daholo ny olona faniry sy na mevary teny tam'ireny trabony reny fa tena mijaly ny rano satria ny fotaka ao anatin'izay lalana ny efany a etsy amorona vita eo akaiky eo a Tsahavaao a Anosy Vavaka tsy vita anatin'le izy de manao mifanila le izy zany a mba raisina ndraikitra ry tompona ndraikitra mpanatanteraka solombavamboaka nge tsy mpanao lalany fa mpanao lalana izy de misolo vavan'ny vahoaka izy de noho de malamaso ny asanareo izy de zay no andraisako ny asa sy ny adito hoe teneniko nareo a aitsiko nareo a tairiko nareo a hoe ataovy le asanareo fa tena mijaly le vahoaka any aminay ary mbola ataoko fa rehefa tsy asa koa le izy rehefa mitavozavozonareo a de aleo ho afabaraka ao fa ho ataoko solombavam'ny vahoaka le izy ary zay matody soa ao anatin'le izy ialako ny eny nareo satria asanareo a voakaramanao ny asa ny vahoaka nareo tompona ndraikitra mpanatanteraka ny ministère ny travaux publics ny commune ny région rehefa tsy ataonareo io a de aloha ho ataonaisin'ny vahoaka le izy a ny fokon'olona le izy a mba irahana misala zany a de za ohatra ao anatin'izay ary vahoaka na mbo manarina faniry de efa voataiza ao anatin'izay hoe miara misalatsika miara miasitsika asoa sy atsara zany a ny mpipiarabelona ao anatin'izay ohatra zay koa zao ilalana iambody vokely a iazo ny antodiny efa nanao antsova rasy ny lalana de aiza efa niteny tany amin'ny commune urbaine Tananarivo ny tenako ny ministère ny travaux publics ho atao aiza ihany izy ty aza fitahana ho ale vahoaka tso rehefa tsy vita izy de tsory avoaka hoe mifona ry vahoaka fa tsy vitanay de tsy adalange ny vahoaka de mitady vaholana ny fokon'olona sy ny tenako amasolombavamboaka ny tena mba olo mbo vita ny tena rehefa tsy vitanareo le izy fa milaza ataonareo le izy a tsy vitanareo sationany zany zay faniry amin'ny fotodrafitra azy akoatriny zordira moa ty mivangongo a ao anatin'le izy ary bentanana ny teny hoe atero any amiko izy ho atero vahoaka ny aminao marina angeo mbola iresaka zay fa tsika avy eo mihitsy zay ka ao anatin'izay mbola iresaka tsika fa ny tiako tenena zany a raha fihezina zay tetenen'izay a de amijaly ny vahoaka am'izao fotoana zao marefo
ny mponina mbo manarina tsy mponina mbo manarina fa mponina eto Antananarivo renivohitra tsy Antananarivo renivohitra ihany fa mponina eto Madagasikara de marefo daholo tsy ny tsy miany no marefo fa Madagasikara mba tsy revo le lara-pahamehany tsy mihinakanina ny olona tsy mianatra ny zanako ny olona marary ny olona ny fanafody tsy voavidin'ny olona lalana alehan'ny olona tsy vita asanareo tompona andraikitra zany asanareo mpanatanteraka zany raiso le andraikitra satria efa heritaona sisa ny mandahanareo de tsisy ninona vitanareo fa mifantrano ny olona ary no hita ka ao anatin'izay heritaon'izay mba mamela mamy mba araroata aloha mba manao zavatsoa an'le mpiarabelona alohan'ny alanareo eo fa manjary mialinareo nareo de mezan'ny olona ary mety voatoraka voatabinareo ataon'ny olona ao anatin'le izy fa ozy hoe isika samby gasy aloha mba misy zavatra atao ihany am'le fiarahamonina sady tsy vonareo nge mialy volam-bahoaka nge ny volona mpanjakany de afatinareo ve raha nao lalina nareo na ame asa maritra ho an'ny olona ianareo de tsy vitanareo ve zany farafaratsiny analina sortira ve de tsy vitanareo nefa nietra takinareo amin'ny olona ohatrinona ao anatin'le izy sa ny zavatra zany faniry de mila jerena ary amasolom-bahoaka dia tsy maintsy miteny tsy maintsy mijoro ary nay zay misy ny vahoaka ny misy zay marary ny vahoaka marary ka nanambitamby ianao na ame iny ianao za tsy voavidy vola fa tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mijoro satria vahoaka amiko no Andray Manjaka ary ny za de miara misina amin'ny vahoaka rehefa miala hosolom-bahoaka any arinany de tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka ary zay no mahatonga ana miara misina amin'ny vahoaka ary vao misy marary amin'ny vahoaka de tsy maintsy miady ho anazy miady ny tombotsoa ho an'ny vahoaka ny tena ia vao nomalonomaly moa député Toditsoa satria nyresaka lalankely ianao de niona tamina ray aman-dreny de nahita ny lalana eto Antananarivo renivohitra na tsy aro ny président Marc Ravalomanina mihitsy ny hoe tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanina Antananarivo renivohitra zany de nisy an'le azety pa tena niasa teny amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy zany ary tena saika tena hoe nanamboatra le lalana simba rehetrarehetra nisy projet koa moa tamin'ny fotoanandro lalankely projet maro samihafa mbola maniry an'izany rehetra eto misy an'le hoe faritra Analamanga le mihevitra azy fa izy ny tena mahavita manao lalana fa tsy hitanao be niany le tena lalana ataon'le Antananarivo renivohitra misy an'le commune Antananarivo renivohitra tsy hitanao be niany inona ny tena ataon'izy ireo misy ihany koa moa ny travaux publics tsy manao ny lalan'ny commune izy fa ny lalan'ny route nationale ny teny ataony fa zany ataontsika tsetsatsetsatra tsara député Toditsoa ty fantatra kely amina resaka sosialy alohan'ny dirako zava-misy araky ny fiainan'ny firenena zany fa araroto kely maheto anao nisy tranga ny zavatra anseho tao amin'ny hôpitalin'Zazakely ery Tsaralalàna zany ny amin'ny fomba fandraisana ny amin'ny fomba fikarakarana misy ny nitondra fomba fijery fa na izany naty zany ihany koa de hoe reo mpitsabo ao anatiny de manana ny fomba fijeriny ihany koa ny amin'ilay fomba fandraisana sy fikarakarana reo marary indrindrandrindra reo zaza marary io moa zany de hôpitaly natokana zay hikarakarana ny Zazakely zany zay anisany mba reharehany zany hoe Antananarivo Madagasikara zany ny amin'ny hoe mba tena manana hôpital des enfants isika ho an'ny malagasy aloha zany zay zavatra misy ny CSP misy ireo hôpitaly any amin'ny faritra samihafa fa ho an'izay tena hoe natokana ho an'ny ankizy zay zany de anisan'ilay etsy Tsaralalàna zany fa rehefa miresaka zaza moa tsika misy foana ny rempianakaviana nge tsabona ao anatin'izay mba tiako azo any aminao zay mety eo fomba fijerinao satria anisany atevitra ihany koa zany tamin'ny herinandro iny député Toditsoa manana ambara misy amin'ny resaka iny fa alohan'ny amaleko anao ngamba faniry dia tika zany no alany zavana amin'ny vahoaka fa le tranga zay nisy teo amin'ny fokontany Ambatolampy sy ny manodidina zany le nisy an'le intoxication alimentaire zay hoe mivarana daholo ny olona nihinana sakafo anankiray zay nirana atao amin'ny mpivarotra anankiray de tikeko zany no mampilaza ny fianakaviana rehetra sy ny olona zay tratran'zay aretin'zay fa efa nandray ny draikitra ny tena ka amin'ny mahasolom-bahoaka zany efa niantso ny ministera isan'isany ny ministerany fahasalamana ny varotra ny chef district ny tompona ndraiky zany mba andray andraikitra zany ao anatin'izay ary isorana zany reo tompona ndraikitra voan'ny resahako le izy de mba mietsiketsika daholo zany mba mba mijefy satria aina le izy
faniry ary tokony mba jerevana zany a zavatra tahaka reny a satria le mpivaratra milaza fa kasite le menaka na ampiasainy nevany azy zany hoe misy raha mivaratra zany de mila mijery tsara mihitsy hoe ahoana no tokony fomba fiasa zao ao anatin'izay satria raha ohatra zao daholo zany a no atao a de tena hoe tena mienjana zany misy tokony fanadidina tokony ho atao mihitsy atao a ny gametsesef moa sy ny tontolo andraikitra ara-pahasalamana de Ia. milaza fa tena hoe hiretina koa zany a hijery zany a ao anatin'izay zany a ary anitsy zany a sy andray fepetra ao anatin'izay ary tsy io ihany tokony ndraisana fepetra zany fa ny fivarotana rehetra zany a tokony mba manaraka ny fenitra zay tokony atao zany a satria ain'olona le izy a ary zeto zany tokony esan'le ministra mivarotra tokony hidina sur terrain ianao a fa tsy anao théorie be nefa le théorie anao a tsy mitera voka-tsoa ho an'le olona vao mainka ary ny vidim-piainana miakatra ao anatin'le izy a de mba jereko koa zany a le zavatra amidin'ny olona zany a asanareo zany a ry lasa mivadika fanapozinana zay raha le izy de mahakasitraka zany amin'ny fandraisana andraikitra ny etsika kosa rehefa miasa faniry Izay de indrindra. miasa zao a fa ny tompona andraikitra ny CHD zao a sy ny CSB eny aminay eny Bodro tena ny CHD zany ho antsika rehetra centre hospitalier du district hospitalier du district de natsoka tena nandray andraikitra zareo a ary miasa rehetra zany de mbola mamerina zay fankarezana ho an'ny olona zay mararina zay intoxication alimentaire zay ny etsika zany zay mahafatsika eto amin'ity miara-manonjy ty faniry rehefa mba misy mba ezaka ataon'ny tompona andraikitra naiza izy naiza de deraina izy rehefa misy kosa tsy mety a de kiantsika izy a anaritsika izy a ary ambarantsika amin'ny vahoaka koa ny zavatra tsy mety ohatra zay ty hôpitaly des enfants ty faniry zay nisy resaka nandehibe zany a tamin'ity herinandro ty zany a ao anatin'le izy itsika ao a de zao itsika olona mpitaiza indrindra itsika mpanao politika itsika mpisera amin'ny vaovao a tokony mba hanao recoupement ihany rehefa misy zavatra tahaka ireny satria raha hitatsika dia raha matoa anankiray a no nitondra ny zanany tao a dia nanao Facebook a namoaka tamin'ny Facebook zany a io raha matoa anankiray io ny tenako eto mahatoa miteny dia nanao recoupement mihitsy ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko maromaro tao amin'ny hôpitaly des enfants sy man'ny olona zay milahatra tao zany a de nahita zany fa ny zavatra tahaka ireny a dia fanaovana tsinitsinina ary lainga zany a ny afafiny le raha matoa zay nitsapo tao amin'io hôpitaly des enfants io satria venao a maika ny zanako anefany a tsy maintsy misy zany a ny atao hoe urgent rehefa mitsabo rehefa anasitrana zay zany a ny mpitsabo ny dokotera na ny dokotera mpanampy na ny professeur ny zanako ao a mbola tsy narary mafy fa mbola nisy marary mafy maro tao anolohany nefa le raha matao io tonga de mitabataba hoe za tsy malalana sao ny zanako aloha no alefa ao anatin'izay misy fandaminana angely izy ny foto-dravitra asa nge tsy ampy asan'ny tompona andraikitra ny ministera sy ny tompona andraikitra zay tokony ampisy ny foto-dravitra asy zay mahatonga ny olona hoe milahatra satria matoa ny olona milahatra ao mazay hôpitaly des enfants zay de fantatsika fa io na isan'ny manana réputation indrindra eto Madagasikara ny professeur ao manana maizy azy ny directeur mitantanao ny dokotera ao ny pédiatre ao manana ny lazany tsy tany fa international ny mpitsabo mpanampy ao am'zany manana ny maizy azy fa aza soka tena ohatra zany le izy zao nge zao faniry mibetsaka ny dokotera ny professeur ny dokotera mpanampy tezitra amin'ny fanaratsiana ny namany a zay miasa amin'io hôpitaly des enfants io ka jerevinareo nge akizy firy ny marary eo ary zao misy an'ity le grippe ty a zay tena hoan'ny ankizy tena mahery tena marina zany de io hôpitaly des enfants a anisan'ny mitsabo an'izany ny dokotera rehetra eto Madagasikara ny mpitsabo mpanampy mahatonga miaina ohatr'zao ny covid noho ny fahaizan'ny dokotera atsika zany sy ny mpitsabo mpanampy na de tsy ampy aza ny fitaovana amen'ny afanjakana n'izy ireo faniry de nanao ny tsy ho zavatra ry zareo ny andamin'ny tena mpanantenaina tsy misy na misy ary de zara fahazo tena miady amantena hoe miatra manaina nge ny asan'ireo mpitsabo ireo faniry de maninona ny réputation ny olona ny mpitsabo sy hôpitaly io zany natao an'zay zay nataoko hoe avadibady olo impita aloha ny lela manaova recoupement aloha tsika zay milaza ny vaovao fa tsy hoe olona anankiray mandeha efa Facebook
de hoe marina iny de indray a no tatatatana any amy gazety na tele na radio na ainao manjery hafa ao anatin'la izy zay mahasamy hafa antsika itsika olona nianatra faniry rehefa misy zavatra miseho a atao aloha ny recoupement de mianao de mijery anao de mamakafaky ianao de manao analyzy ianao zay anao vo afaka mitena za zao aloha ny tenanako an'io de na mamakafaka nanao recoupement a za misy a nanao recoupement ny mpipiara-miasa nalefako misy olona hafa nalefako misy olo-tsotra nalefako tao fa io zany a raha misy aza ny fomba hoe mahay mandray olona sy hoe tena mpitsabo tena mahay na professeur io na pédiatre io na dokotera io na infirmier io na rasage io ao amin'ny hôpitaly io anisany tena misy mahay indrindra eto Madagasikara ary eto de mankahery anareo professeur rehetra ny dokotera rehetra ny infirmier rehetra sy ny rasage rehetra zany raha tisanareo a efa maty zay efa maty ny vahoaka rehetra de nareo indray ve no soky tena hoe zao a ao anatin'lay izy efa fantatra nge na le raha matotaona nge efa fantatra le assistance maternelle no tiana tao anatin'le izy efa fantatra zany fa ny zavatra miatra aminao any amy toeram-piasanao a aza nasoketana olona ao anatin'ny olona mitovy daholo anata hôpitaly mpanjakana rehetra fa tsy hoe ianao kory mamay vava de tsy maintsy ianao tonga de raisina rehefa tsy manaraka ny sainao le izy de fanaratsiana dokotera na professeur na dokotera na mpitsabo mpanampy a no ataonao zany a ao anatin'le izy eto zany a de nisy midera ny dokotera sy ny professeur sy ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny hôpitaly des enfants io be da be nanaovana enquête fa tena miasinareo ary tena mahay nareo fa tsy olona ray akory ny animba n'zany réputation nareo zany a ao anatin'le izy ohatra zay koa ny dokotera rehetra manana Madagasikara sy ny mpitsabo mpanampy zay tena ko manao ny tsy ho zavatra ireo fa olona ray sy roa eto Madagasikara hoe manao zavatra tsy mety kety salamy asa rehetra io salaminy hoe na ny mpitsary io na mpipiasan'ny domaine io olona ray sy roa ve maneraiga Madagasikara manao tsy mety kely a de ny olona rehetra le hôpitaly anankiray a no ataonao an'izany kosa ao anatin'le izy ka hita zany a dia tena hoe mijoro a ary tena milasy tsika faniry a ny zava-marina zany a ao anatin'izay a ary fa miasa ny mpitsabo ary eto a dia manao antso avindray ampiakaro ny karaman'ireo mpitsabo reo ny mpitsabo rehetra reo ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara satria miasa izy ireo jerefa tena na ny covid ro a zao a misy gripa mahery am'zazy jerevo iza no mitsabo an'izany ny hôpitaly des enfants ke isan'ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo manao ny tsy ho zavatra reo ary matetika eto Madagasikara ny miasa sy ny mahay ihany a no voakihana faniry ao anatin'le izy ka eto dia mankahery ny nareo mpitsabo rehetra na izy na izy indrindra fa aminareo hôpitaly des enfants zay avoakihana amin'ny tsirariny a azakivy am'izany fantatry ny olona rehetra ny asa ataonareo ny fandraisanareo marary ary za de vavolombelona sy ny mpiara-miasa amiko tamin'ny enquête zay natao a fa lainga no nafafy a tao anatin'izay a hôpitaly zay ka tao zany dia mijoro a ary misolo vava ny dokotera rehetra sy ny mpitsabo mpanampy rehetrarehetra fa meo fitaovana izy ireo ahafahany mbola miasa trany a anasitrana ny marary rehetra hitsabony atsika ampitomboiny andamin'ny tean'izy ireo meo statut particulier ny mpitsabo rehetra eto Madagasikara na izy na iza fa rehefa tsy salama inkenao fa niry tsy afaka mamokatra tsy afaka hiasy ka zay zany tokony hoe apetraka ny maha izy azy zay asany ny mpitsabo zay zany a ary zay ny tokony asany ny mpitondra fanjakana zany ny tokony ataonareo ao anatin'le izy fa manjary izao nge voanainao liny maly sy afaka mariny zao ny mpitsabo rehetra tezitra daholo ny collègue kosa ve no tenenao nefa le collègue zay ny teneninareo manana ny maha izy azy ary tena miasa be ary mahay mandray olona ao anatin'izy de tezitra atao nkely zareo am'izao fotoana zao zay ny ataoko hoe alohatsika aloha mamakafaka aloha voafaka am'teny fa raha zao tenin'ny olona rehetra amin'ny Facebook zao ny tonga de arahanao zany fe ny totonana ny firenetsika faniry fa ataovy loha ndreo complement dia fakafako tsara le izy analyse io tsara le izy zay anao vao mba miteny zany mba miteny ny hevitra zany ao anatin'ireny rehetra reny io tsy atao makivy fa zany ny fiainana
ao anatin'zay fa ianao rehefa manao ny tsara rehefa manaja ny asanao anao a fantatry ny olona foana zany a ny zavatra ataonao koa de mirary soatsika mirary manana tanjaka tsara nareo professeur sy ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy rehetra eto Madagasikara fa averika any fa raha tsy teo nareo efa maty daholo ny olona rehetra efa tena tsy ohatra n'izao tsony fa noho ny aninareo ary mbola mampijoro ny malagasy a amin'izao fotoana izao fanery. Ny titsika marena ihany ko reo mpiasa zay mandrara eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ihany ko de anisany manao fihetsiketsehana mitaky an'izay mba hanomezana ny sata sy hijerevana ny karaman'izy ireo zay tena tsy ampy manokana mihitsy de io moa zany ny eto Antananarivo ny any faritra samy hafa ihany ko de manao zay fihetsehan'izay ary ny eto ny any Ambohidahy de nanidy ny birao fiasany manokana mihitsy zany zay ny amin'ny député Todsoa fa tam'ty herinandro te fandresana itetikely ihany izy ty fa ny tany amin'ny faritra tany de nahoraka izy ty tamin'ny faran'ny herinandro teo izy ty moa zany le fanjakana nge tsy lany skandale mihitsy asa na zany skandale rehetra zany no mahatonga le mpitondra fanjakana am'izao tao zao miazakazaka manao media akoatra be ny tanàna de zao ndray zany zao hanao communication be mihitsy ndray zany androany asa ninona no azavainy lay mpandrara zay voatontonona malaza be mihitsy ho an'ny eto Madagasikara de telo be zao no anaovany an'izay miara-manonja ara-kevitra zay androany alina zany de hitantsika eo inona mba ho resahany zany satria betsaka moa ny raharaha zay mahavoatontonona an'io mpandraraha zay manana ny andraikiny anatin'izao fanjakana zao ataoko parenthèse iny fa député Todsoa minao fa naheno zava-misy tany Mahajanga ianao ny zava-misy tany Mahajanga dia azo lazaina hoe fihetsiketsehana no karakarainy reo hoe voatondro fa olo be tompona ndraiky mpanjakana manana ndraiky mpanjakana samy hafa fa tao anatin'le UEM zany ho an'lay mpanohana an'le emergence eto Madagasikara zany de nisy tsy ho vitovikevitra tao ka nahatonga Andramatoa Solombavam-bahoaka nitazona micro na de tsy olomena fitenenana ary fa tao anatin'io fotoana io izy ny Solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany zany sady filoha lefitry ny anteny meram-pirenena no niteniny amin'ny hoe tsy mety zao tsy keko zao tsisy manaiky ho tapenam-bavy eto aiza amin'ny PDS ary tsy ekeko ny resaka fametrahana resaka fiaviana fa samy malagasy daholo fa tsy misy an'izany hoe mpiavy tompon-tany zany tena mazamazana be le fanehoan-kevitra efa navoaka teto moa zay le orona tsara zay sy orona peo zay fa mba tiako ho azo ary heverina fa mba mila mba maheno an'izany koa mivaoka hoe mba inona ary ny version député Todsoa manoloana zany satria io moa raharam-pirenena tsy ny eto Antananarivo any resana fa mandrenina Madagasikara député Todsoa. Ya io moa zany de anisan'ny skandale hafa ndray iny vao manomboka ny herinandro vao manomboka nefa zao nge ny izy menakavy ange no tompony andraikitra ao avy amin'ny IRD ny gouverneur IRD nge zany ny Solombavam-bahoaka ny ministre ny tompony andraikitra rehetra zany niarany nanao an'le izy le lanonana zany sy fanokafana ny eritaona an'le UEM zany ao anatin'le izy reny zany ny lamba maloto tsy azo avoaka tahaka reny zany le izy mamenatra ny zavatra tahaka reny fa tokony isy foana zany ny fifanajana ho zany Solombavam-bahoaka zany ianao na gouverneur na inona zany tokony manana maizazy ianao tokony no modely anao amina fihetsika na amina fiteny na amin'ny zavatra ataonao na amin'ny fanampiana ny olona na tokony zavatra atao tokony no modely anao zany amin'ny zavatra rehetra reny zao de misy koa le hoe fizamamy le fikambanana zanaky miray ao anatin'le izy tena amin'io zany hoe misy fikambanana zany any zanaky Mahajanga inona moa ny olona am'zany raha ohatra mametraka ry zareo le fikambanana hoe aloha zay eto Mahajanga ihany zay sakalava ihany na tsy mety ihany no anatiny eo fa zay olona hafa de mba tsy ao anatin'io kosa fa zany akory tsy manimba ny fihavanana sy ny fifankatiavana ao anatin'ny foko hafa be da be nge manana fikambanana ohatra zay fa tsy ny fizamamy ihany ka rehefa so anatin'le fizamamy kosa ve na iza ohatra na irasoa ohatra de ho tezitra ve na hoe tsy maintsy atao ao nefa ianao tsy zanaky le faritry ny Mahajanga ianao ao anatin'le izy de ho tezitra ve nao ao anatin'izay ray zay ny faharo io nge
ny nany fanaovana recoupement na ny analyse ny UEM nge no nanasany io e nanao an'iny invitation iny e raha za manokana faniry za zao tena misy aiko na ao ambo manarina ary zao a be da be zao hoe misy zao a hoe zavatra tokony andehanako raha misy inauguration io na misy na misy zavatra io eniko de be da be ary ny olona hoe tokony andeha anao ozy ny vahoaka fa tsy nahazo invitation a inamony aleko any zay indrindra betsaka zany nefa tokony andeha misy zao minisitra ny tonga ianao zany vao misy hoe ministra io na gouverneur io na izy io tonga am'le faritra iadidinao ianao nge olombo fidy fa tsy olombo tendrikely salamina gouverneur na ministra sy anina re na sefo iafoko tany député de Madagascar ianao fa ny azo ao amin'ny districtako betsaka misy ministra tonga misy gouverneur tonga rehefa tonga zany ministra na gouverneur na prime ministre na iza na iza na ny foloa ary tsy maintsy zany isan'ny tenena voalohany a ny solombavam-bahoaka zay voavidin'ny vahoaka fa za nke tena tsy tenenina zany misy na de marero zany ny vahoaka tsy mitovy loko angambany zay ngamba le izy mbola marero tsy mahazo invitation ka rehefa tsy mahazo invitation inona no alehako any mba metraka ny tenanao koa zany ianao e fa lalapombo zany fa efa nahazo invitation anao a de totonga ianao za zao raha iza na iza mameny invitation zay mahatonga na rehefa weekend a tena feno ny fotoana na fiangonana izy io na fiangonana lehibe io na fiangonana kely idirako daholo zany e na fiangonana na FPVM io na FJKM io na katolika io na jesosy mamonjy io na izy io na izy na rema io na remi io na remo io na izy idirako daholo refi na refi io na refa io na izy io na izy io na refo io de tonga foana zany ao anatin'le fa rehefa sanatria tsy afaka de mba miantso a le tompona andraikitra hoe tsy afaka tompoko de ohatra zay ty any Masingady le solombavam-bahoaka efa tsy nahazo invitation raha nazo ary to hoe alina be tamin'ny firy voana 23 heures zany invitation nge tokony ho tonga aloha herinandro de melora tena hoe fanazana olona zay aloha raha zany teo place le solombavam-bahoaka de tsy nandeha za ve solombavam-bahoaka zany tokony lehibe indrindra ao anatin'le faritra ke solombavam-bahoaka mbola ambony no ny gouverneur e sy ministra ary mbola ny député no ambony e enao ve le zavatra maraina ambeky be folo anao vao azo fanao nge zany amraky be folo alina inona mbola andananao any tena hoe za hoe miala tsiny adalanany ianao ry solombavam-bahoaka efa ataony ora tsinitsiny averao de mbola tonga ihany mipetraka indray hoe tiany efa tsy ao anaty liste ianao zany a efa zara famena invitation nampahafantarina an'le lanonana de tsy tenanao fa ianao tonga de misitona micro de ianao indray no mitena avy eo de miady aman'olona de tokony apetraka zany le maizy anao e député nge ianao fa tsy manana maizy azy ianao e olombo fity nge ianao e ny misy zany ke zavatra olombo tendry zavatra mandalo zany raha pitra zany de efa isorana de efa tsinitsinina tsony e ianao tsy 10 taona tsy afaka mikitika anao na iza manana ny asany zany inona raha reko an'iny na tsy tena nga tena hoe mampena le crédibilité anao ve le izy raha tsy miteny anao fa ianao efa tsy mena fitena ve de ndraisinao le izy ary amin'ny teny le solombavam-bahoaka de renona ataony ao anatin'le izy ady zao lasa le fitondrana indray no mikorotana ao anatin'le izy ary tsy vitany hoe député fa mbola bureau permanent le olona nefa ke le gouverneur asiany reo proposition le député daholo reo e reo zany mivadika taminy daholo zany ka matony olona mivadika aminao ao raha misy raha latera ozin'ny olona zany ao anatin'zany miala tsiny a fa na de collègue koa anao ny a zany raha député izy na izy rehefa mety ny ataony de erovako izy na RD izy na indépendant izy na izy de erovako rehefa misy zavatra kosa hoe tsy mety a de za kosa tsy miaraka amin'ny olona manao ny zavatra tsy mety ao anatin'le izy reny zavatra reny zany de image anankiray hoe zany ve ny olona tompona andraikitra ambony eo amin'ny fitondrana ary tsy vitany hoe solombavam-bahoaka ho izy bureau permanent fa tena manana andraikitra lehibe nge izy ao anatin'ny tokony présidente ny assemblée nationale fa sady secrétaire secrétaire national TGV nge le olona ohatra reny iny zany de midika fa miady atrano mbola image ny fanjakana image hoe mbola miady atrano ndray zany le fitondrana akoatry ny ministra sy ny gouverneur sy ny député eto sy ny prime ministre sy ny karazany eto de mbola miady koa zany kay a any Masingady koa zany ny tompona andraikitra de miady ohatra reny nefa ianao mpitondra zany tokony amean'zany fahendreny zany fifanajana zany a
zany zay le sotoavina zay sotoavina malagasy ka ianao vao tsy mametraka ny toeranao amin'ny maizanao de ataon'ny olona tsinitsinina ohatra reny zany ianao ao anatin'izy zay nge nataoko anareo za tsy hoe fiarovana izy na tsy fiarovana izy fa miteny zao le solom-bavamboaka jereny teniny fa jerevy le minisitra kokotra ny amasy agnangy fa tena hitanao hoe mianatra le olona tena hoe tena mpahendrena tsy fiarovako azy zany tsy ny tsika hoe rehefa mety de mety rehefa misy hoe tsy mety de aisana izy tena hoe tena mpahendrena ny zavatra resahana zany ao anaty na de tsy mitovy loko politika amin'ny tena ary ka rehefa misy kosa hoe zavatra hoe mba misy zavatra mba hoe netiny natao de mba mety le izy tsy de izy fa tsy nanaratsy misy izy fa mesaka izy any manarina le tsy mety fa le izy koa nefa tsy voasarina tsolo le izy fa efa le vavan'le solom-bavamboaka efa tena goavana be zany ao anatin'izay zay zany nyresantsika am'izao totaom-baovao malagasy zao isika mpitondra isika tompona andraikitra zay napetraka ny vahoaka na olom-boafidy io na olom-boatendry tokony mba hanao zavatra mba hoe mba tsara mba tsy tokony ame imazy ratsy eo anatrehan'ny vahoaka lasa miady atsena nareo ko aiza moa ny olona koa tsy iady atsena aveo de miady atsena dao nefa tsika tokony fitaratra ao atsika na amy comportement io na ny attitude io ary tokony apetratsika koa zany hoe manana ny personnalité zany tsika olom-boafidy manana ny maizy azy ao anatin'izay izay ngamba ny tiako lena amin'iny zany fanira fa hoe tokony hijery ny mpiara-miasa aminy ny filoham-pirenena zao no midika fa tsy manana ny mpiara-miasa aminy zany tsy manan'olona izy ary ny olona nefany de reny ny olona olona salamy reny zany ny olona zay foloa zany ao anatin'izy ary peta de inona moa zany mba développement andrasana am'le tsisy développement le olona ohatry manahirana lizy tsisy kizy samy misy ary tsy vararaka miady akarina inona ny fampahatroana zany tsisy fampahatroana vanina raha tsy misy natao hoe stabilité zay indrindra tsy maintsy misy loza le filaminana anatiny ny mpitondry zany korotana misy tsisy fampahatroana zany tsisy fampahatroana ara-sosialy ara-toekarena ara-kolotsainy zany raha tsy misy aloha zay fidivinam-pijery zay ny fandaminana ny fifandeferana fa raha mbola ady foana zany no ataon'ny mpitondra ady samyny mpitondra eto ny vahoaka nge efa tena mahantra efa sahirana le vahoaka am'izao ina moa mbola ady any no imazy asehoan'ny mpitondra zany ao anatin'izay ka oly retsy tomba vao ty tomba vao gasy ty aitsio le toetra anareo de jerevy le vahoaka malagasy aloha am'izay mijery vahoaka tsika maniadinareo any any amin'ny zay any amin'ny birao anareo any atao any an-tranonareo any le izy atao fa aza-piseho apahibe maso ohatran'ireny fa manimba saina le izy manimba maso ao anatin'izay ary lasa fitaratra ho an'le zanakitsika inge le izy ho an'le taranakitsika nefa tsika olona mpitondra itsika olona mpitantana itsika nge ny ray aman-dreny lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny olom-boafidy aoinan'ny filoham-pirenena nge de ny solom-bavamboaka olom-boafidy tsy zan'izay olona mboatendry ao anatin'le izy fa hoe misy ara olom-boatendry tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrena tsy mifanaraka lalam-pandrena ny gouverneur de lasa atahorana de atahorana nefa tsy anaty lalam-pandrenana le izy ary olom-boatendry kely ariva ianao de ikanao indray no anendrinendry olona ao anatin'le izy eny ary député tamin'ny mahajanga zay ny larovantsika zay fa misy raharaha mbola mafana mbola anatin'ny actualité am'izao fotoana zao ny raharaha commune urbaine na Antananarivo renivohitra izy ty moa zany de efa nahoraka foana ny resaka commune urbaine tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra ny olana eo am'fandraisana fanapahan-kevitra efa mipoirana namana Clémence Ararnerina zay mpanolotsaina ny tanàna zany adevitra zany omaly fa ny fenouveau zany taorinan zay famoahana antota-taratasy nataon'ny filohan'ny RMDM diaspora fa ny soerinaivo zay de narahan'ireo ampiasa teo anivon'ny knapsa ary nahatonga adevitra lehibe ka nahavoasarignitra ny mpitatana tale generaly ny PCA ny CA vitsivitsy teny anivo mibianco ary niakatra teny anivo mipaky zany na pôle anti corruption dia MD zany ireo olona zay nitenentsika ireo fa akoatran'iny de hoe napindram-bola 11 milliards d'ariary ho an'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ny knapsa
le fomba findramam-bola sa le adevitra de tena raharaha mihitsy ny distorsion ngeza be mihitsy ny rehefa mihaino an'le fanazavana samihafa ary le version miovaova ho an'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra tamin'ny voalohany de hoe nindrana tokoa ny commune, taty aoriana de nindrana indray fa tsy ny commune fa ny SMGD, taty aoriana indray de mivadika hoe nanao caution morale fotsiny ny commune, ka na le création na le constitution lay orinasa SMGDR adevitra lehibe mihitsy zany. Efa nitondra fanazavana teto Clémence Rarnerina Lilira Farala mpanolotsaina miady ao anatin'izany miaraka an'ireo mpanolotsaina namany zany fa ianao de alefitry ny ben'ny tanàna teo aloha. Ianao ihany koa de anisany mahalala tena ny ambaindainy ny tanàna Antananarivo sy le fianarana ny ratovinao amin'ny resaka fananganana orinasa, resaka fampindramam-bola, findramam-bola sy ny sisa ohatrohatran'izany. Député Toutso everina fa fotoana ity ahafahana mba mitondra fanadihadiana amin'izay lafin-zavatra zay. Ya, zay mihitsy zany no tiako tenenina efa nazavaiko marina ohaty tamin'ny heriny sy tamin'ny tapabolana faniry ty resaka knapsa sy communauté. Fa am'zao zany le izy vao mainka mahery vaika. Ny adevitra ary mivoatra zany le izy ao anatin'izay. Araka voalasana teo efa be tanàna lefitra teto tany renivohitra. Malala ny ato vilany rehetra zany na de hoe teo amin'ny 5 volana teo ihany no be tanàna lefitra satria voavidy solombavam-babaoka avy eo dia tsy maintsy mametra-piarana zany ao anatin'izay. Ty zavatra de mahagaga an'le ben'ny tanàna sy le mpiara-miasa aminy. Rehefa hita porofo daholo ny zavatra tsy mety nataon'le ben'ny tanàna ny magory rehetrarehetra, ny zavatra tsy mety ataony, ny skandale zay ataony, ny fitantanana tsy mandeha am'zay tokony izy ataony faniry. Mbola anisan'ty 11 milliards d'ariary ty indray vao mainka tena hoe porofo tena hoe mitohaka amin'ny tendany. Zay natao de fiarovan-tena nataony sisa de manilika an'le mpitondra teo aloha le mpitantana ny commune. Tena matsikaiky le fomba fisainana faniry ao anatin'izay hoe fa maninona raha tena hoe tonga de hoe manana mauvaise foi zany le be ny tanàna. Fa naninona ianao voalany de nina tonga de nitsokarafoana daholo ny dossier rehetra hoe taty ange misy tsy mazava nisy an'izao ange taty de mba nagataka fanazavana ianao de nampiseho vahoaka zany na nampiseho reo tompona andraikitra any amin'ny bianco napaka na inona aseho hoe nisy zavatra sy nety fa ianao zao efa tena hoe ho tapadoha ianao ny filaza azy efa tezitra aminao daona ange ny vahoaka rehetra na ny mpanolotsaina na iza ny zavatra ataonao hatramin'ny piasa commune no raha mpiasa ange ianao tamin'ny nanangatsaina ianao sy ny adjoint anao sy ny mpiara-miasa aminao sy ny SMGD koa sy efa no rahan'ny olona ianao efa mangidy-oditra ianao inona moa ny mbola efa hialy ianao efa heritaona sisa zay anao vao hoe tia ny dossier teo aloha misy 300 page de adala ve ny olona de forononao daholo zao rehetra ao anatin'le fa raha tena mitombana nataonao voalany ianao de tokony nasehonao daholo izy hoe nisy tsenazava tatsy amin'le direction tatsy amin'ny secrétaire général tatsy amin'izao tatsy fa rehefa hoe mahery vaika le fanenjehana anao hita borofo de lasa hidrika ao amin'ny mpitantana ty teo aloha le izy. Mazava nge reny tenin'ny mpanolotsaina Tim sy ny mpanolotsaina Clémence reny tsy amerina an'ireny intsony efa ny démontrena mihitsy ary vao teto amin'ny miara manonjy ny mpanolotsaina Clémence maly nanazava tsara zany ny fandehana izy io ary io de mbola averika any io le volany amin'ny knaps le any amin'ny SMGD io ve inona ny indraminareo an'io de atao inona io de nakaiza izy fa jerevy nge fa na ny daty any nge samy hafa neny amin'ny RC sy ny navoaka tary amin'ny knaps nge samy hafa le daty zany ny zavana zany tao fantatra kely zany tsy mitovy le daty ao anatin'le izy ray zay de fa maninona moa zao commune rehetra eran'ny Madagasikara tezitra be daholo hoe maninona commune urbaine Antananarivo afaka mindram-bola vola be 11 milliards d'ariary fa commune rehetra zany de tsisy dika ny eran'ny Madagasikara ary marina ny tenin'ny mpanona politika namana anankiray nge faniry hoe ny any amin'ny faritany rehetra 5 zany de 0 ariary fa Antananarivo 11 milliards d'ariary akoatra ny tena mahagaga izy ny hetra
zay aisiny komindro Betanarivo za nge favolombelona zany fanire misy vola ao fanakaiza daholo zany vola fitantarana tsisy ninona vita eto Antananarivo fa ny bentanana sy ny mpiampianamana samy ny voky fantatre daholo nge zany na resaka tsena fakanareo vola amin'ny tompona ndraikitry ny tsena akana vola daholo ny pavion ny inona kolikoly avolentany zavatra ataonareo ao amin'io commune urbaine mpitantana commune urbaine Antananarivo io sady tsy mitsinjo ny mpiasinareo ao anatin'io tamin'ny andro ny maire Lalora Valomana zany ke faniry ny asa ny sosialy amin'ny mpiasa ny commune urbaine Antananarivo ohatra takiny inony tena nitsinjo amin'ny mareny azy de nitsinjo ny tena hoe mpiasa amin'ny commune urbaine Antananarivo izy so inona no azo otrony faniry am'izao sady tsy vitany hoe tsy mijery ny mpiasa amin'ny commune urbaine Antananarivo lehibe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy fa sady tsy zavatra vita na foto-drafitra tsy hoe na inona eto Antananarivo no mbola ihany koa manao zavatra maloto manao zavatra tsy mazava ny be ny tanàna na tany Firenvola za afaka manao vavolombelona zany faniry fa ny mpitantana Lalora Valomanana de olo-kendro olon'Andriamanitra fa za soketainao izy ny député nareo zao niakatra hoe wawawa zay enina député Yamaronisa eto atao Firenvohatra de ijoro zay iaro ny be ny tanàna maro isa hoany nareo enina ngenareo enina koa zay timme ka iza le maro anisa ary iza nazo vato betsaka ataovy ny koty iza ny samijoro ianao le député IRD io na ny vato azonao ve sy ny vatoko iza be vato indrindra zany ke aparetena no tenina zany zany ke ny be vato indrindra lany teto Antananarivo Renivohitra rehefa raha tsy hainao zany ry député namana any amin'ny IRD jerevy ny pourcentage zany voalohany lany teto Antananarivo be pourcentage be vato indrindra so de tsy hainao zany député IRD namana zay miseho azy miseho tele atsy ny nanareo ary misaotra mampitandrina ka mampitandrina anao de za koa mampitandrina anao samy député tsika oka zay ny ary samy lany teto amin'ny capitale Antananarivo tsika samy manana vahoaka tsika ao an-damosy tsika ary samy manana fahaizana tsika fa neko tsy hainao azafady ao anatin'izay fa aza moeraoera hoe be vavy ianao de miseho azy ho izy samy lany teto amin'ny capitale tsika tompoko samy misy vahoaka tsika ara vonina anao débat nareo enina de zay vonina koa zay enina zany nge no tokony atao na reo enina zany de milaza fa iaro ny be ny tanàna de anao débat tsika amin'ny telerehetrarehetra sy ny radio vonina zay enina na ianao le député anankiray koa raha voninanao afasafasy amiko vonina iady hevitra aminao anao débat ao anatin'izay mba ho hita amin'ny vahoaka le izy hoe iza ny manana marina ary ny vahoaka no hitsaratsika zany ao anatin'izay zay nge tsy matahotra ihany keo nareo milaza hoe totona vahoaka any amin'ny afoko tany de miena volana le olona de hoe andao anana ny alay tsy mila miena volany olona nefa nidinareo solombavam-bahoaka no tata tsy navelany ity tsy navela jerevo ny vahoaka vo mianatra jerevo ny vahoaka miaraka aminay zany ao anatin'le izy samby zanaka Antananarivo tsika fa aza miseho kosa ianao hoe lany teto Antananarivo koa anao de hoe zany za fa zay koa za ao anatin'izy ary zay koa zay ao anatin'izay vahoaka mahita hoe mety ve nataon'ny fitondrana am'zao sa tsy mety ny tsenanay any Amboamanarina ary bolana naverika tompona ndraikitra ao amin'ny tsenany Amboamanarina mba miezaka izy manao ny atao nefa olona aminareo ihany de nareo saminareo ihany maminga anazy zany nge ty fitondrana ty ry faniry vohita mba miasa le olona ka misongatana ohatran'ny le lehibe ny tsena teo aloha le madama teo Amboamanarina mba miezaka izy mba manao zay mety de isa mizy zany no mikaparanjo de tsy amenany raha tsy aratsiny le olona de sorona misy le olona ao anatin'izy zany nge le tsy mety za zao vita anatin'ny tim fa ny tim zany tsy mifanary nareo any aminao any amin'ny TGV sy ny Yamaparary maka ty aminay tsy maraisinay atanareo satria samy malagasy sika ary zay tsy manavakavaka ary zay no mahafaly amin'ity miara-manao za MPST satria misokatra ho an'ny rehetra ty misy invité rehefa aveo de hoavy indray zao ny namana ny taberaka Kristian zay avy any amin'ny faritra izy zany no midika fa miakatra eto daholy na ny avany faritra atsimo na ny avaratra na ny andrefana na ny atsinanana na eto voatany zay mahafanty miara-manoza amin'ny MPS ty tompoko misokatra ho an'ny rehetra tsy manavakavaka izy na foko izy na foko izy fa ho an'Antananarivo no mahasarotiny anay indrindra fa ny tenako zay lany teto Antananarivo Renivohitra na député de Madagasikara lany teto Antananarivo Renivohitra tsy Antananarivo rery no mipetraka eto tsy merina reto zanaka Antananarivo fa eto daholo ny foko rehetra 20 eto Madagasikara de zay no arovako
satria vahoaka malagasy reo satria efa mandeha am tsy tokony izy ny fitantanana nataony be ny tanàna manao tsinitsinina olona mbola manasoketa mpitondra teo aloha ihany ao anatin'izy amiko aminay mila miary anao ry be ny tanàna rehefa tsy ametra-pialana ianao de manao antsoava ho an'ny mpitondra ny filoam-pirenena ny prime ministre ny ministera pia esory io be ny tanàna io sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ny adjoint sy ny tompona ndraikitra rehetra ao anatin'io commune be na Tananarivo efa tsy zakanareo Tananarivo izany samy laza fa mandroso Tananarivo zao ny sordira jereo ny lalakely ny lalana ny borne fontaine jereo daholo ny lalana na 67 io na aizy io na Andavamamby io na any amin'ny 5e arrondissement io na ny 2e na 3e 4e 6e arrondissement tsy lazaina tsony fa matoa vita ny lalakely be da be de zay solo-bavambahoaka ny nandresy lahatra ny mpiara-mibonantoka sady amin'ny AFD reny sy ny siady zay tatanina miaraka amin'ny distrika ny rahana manao anatin'le izy ary misy vola-paosy misy ary vola-paosy ny tena koa manao reny fotodrafitrasy reny ao anatin'le izy ka zay zany mila jerena ao anatin'le izy fa rehefa samy teninareo le solo-bavambahoaka zay mbola miaro ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy rasa aza manao hoe ianao rery sy ny mpanao gazety fa mba tsoy izay député zay mitovy aminao mba hiady hevitra aminao anatin'le izy maire moa zany de efa tsy ho ady hevitra zany izy moa izy fa te mitsoka hevitra ao anatin'le izy ary eto zany de tena mankasitraka ny mpanolontsaina rehetra zany zay milaza marina sy manakina ny asan'ny be ny tanàna anisan'zany ny mpanolontsaina Clémence zany sy mpanolontsaina Lily sy ny maro isan-karazany sy ry Ra Celestin sy Ralovabe sy ny karazany zay tena mpanolontsaina zay tena hoe mijoro amin'ny marina sy amin'ny nitsiny ao anatin'le izy fa zay koa de député koa zay ao anatin'le izy fa tsy hoe député hoe zay député ahitsoko kely mihitsy iny hoe zay député maro anisy zay eto Antananarivo renivohitra de hiary ny be ny tanàna enina senina amin'ny baolina raha kambana ary mivato resinay be da be nareo resinay be da be nareo ary mbola hoporofonay ho avy ny fifidianana hoporofonay hoe izy tsika ny tian'ny olona eto Madagasikara indrindrindrindra fa eto Antananarivo ho démontrenareo eto Antananarivo tamin'ny élection farany teo fa iza no mpanjaka iza ny tian'ny olona ny anay de vahoaka no André Manjaka no lavinay tapony loha ny vahoaka ary matoa ny vahoaka nametraka anay ny pourcentage ambony be atram'izay ka hatram'izao mba hitanay ny fitiavan'ny vahoaka anay de hain'ny vahoaka fa miaro azy zay miteniny tsy mety zay mijoro zay ary manampy ny vahoaka araky ny rariny sy nitsiny fa nylainga n'Andriamatoa be ny tanàna aza mandaingy aza mandaingy efa tena hoe vo entsika atraizatraiza ve anao vo hoe ty misy dossier de foroporonino vo malina izy na afaka malina izy raha nisy oa zany efa nigadrainareo daholo ny totompon'andraikitra teo aloha ngamba de efa navoanareo gazety sy ny télé sy ny radio le izy fa efa tsy afa-metsika ntsony anao zao efa fafambaraka ny mahazo anao sy ny ekipa anao zay anao vao hoe tia misy pejy zao samy manoratra daholo nika fa ny anao aloha de misy profony ianao tsy afa-miary ianao zany ao anatin'le izy aiza misy hoe commune anankiray tsy mazava hoe iza ny conseil d'administration ao anatin'io SMGT io mba aza voany izy hoe izy avy ny CAO de ahoana ny fomba nanendre anazy ianao zao ny rahalanao mihitsy de hiaraka aminao ve le rahalanao favoritisme népotisme ao anatin'izay de zareo ke mahazo commune eto Madagasikara ny subvention ohatrinona fotsiny menandreo commune reo nefa reo commune reo tena mampiodina tena hoe any fotony mampandroso ifotony sy tena hoe akaiky ny vahoaka iny fotony commune nefa ohatrinona fotsiny mba subvention mena le subvention re taralava ianao eto efa manana statut particulier inona ny tsy efa anampinanao zay nge ny antony faniry ahitso kely zay zany raha matola aloha rahavaromana zay be ny tanàna teo aloha de tena niezaka be mihitsy izy ary isorana ary izy tena hoe niezaka nahavitandreny zavatra reny nefa ny mpitondra tam'izany nge mpanotra nge ny team tam'izany fa voasakatsakana tao anatin nefa mba nahavita ny vitany ihany ny be ny tanàna teo aloha sy ny mpiara-miasa aminy fa ity efa saminareo ny eo mbola tsisy ninona vita mbola voan'ny mpitondra ny commune lavitra teo aloha zany ny zavatra ataonareo ary ny teo tsisy zany hoe magoiny na détournement
na zavatra fahavy zany fa ny anareo ty efa saminareo ny ao a tsisy zavatra mandeha vao maika zavatra pira nataonareo a ary vao maika misy am'ty fanodikodonana maro isan-karazany ty fa tsy amialana io a amin'ny madepute anay koa ny tianao koa zay tsy ho amialanay ianao ry be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminao zay koa solom-bafamboaka e manamy maizanay e tsy amialanay io a satria mijaly ny mponina hita eto Antananarivo mijaly ny vahoakana Antananarivo ny mponina eto Antananarivo averika any ny vahoaka malagasy a no monina eto Antananarivo misy foko 20 monina eto zay no arovana kapitala ve de ohatra n'izao tena tsy miendrika tsy miendrika nefa hoe tena hoe kapitala na firenena tena anankiray tena ngesangatsika e isany tsy mitsiriratsika e drefa tamin'ny andron'ny président Varomanana zany tamin'izy maire na miratra zany tanàna Antananarivo zany Madagasikara zany jerevo ny lalana natao taon'ny Flora Varomanana 9200 kilomètre ny vitany tamin'izy teo isany navitana zany ny fampianarana ny cantine scolaire ny meny daholy gratuit daholy ny sekoly ny hôpitaly ny tatsaha nampiny daholy zany aka maminy tatsaha izy aka maminy ny olona izy azao mbola didin'ny olona zany zavatra tranony nataony zany ninana orita daholy ny olona ninakalina daholy ny olona maraina ataonao riva zao ke zara fa mihinana indra mandesanandro izy afanere am'izao fitondrany zao ka zay zany miteny koa ao anatin'le izy aza miseho mampitandrana zany ianao andriamato solom-bafamboaka tsy anao rery mahay an'izany e fa raha mafy ianao a andao anao debatsika anao fasafasy e de andao hiady hevitra tsika de ho hitan'ny vahoaka eo zay nga mba faniry no zay indrindra tiako tenenina zany mazava be zay message zay a alohan'ny ametrahako an'ity farantanina faran'ity député a de misy reto aloha fanamariana avy any amin'ny mpijery mpiaino antsika zany a vakiako satria manana olana kely zany tsika eo am'le lafin'ny fampitana an'le afatra misoratsoratra etsy a de zany no tovrazaka zany manambara fa matanjaka ny tima satria manana ray aman-dreny afaka mampiray atsika gasy rehetra Catherine de Nouveau de hoe samy misorandreny menaka fa aza mifampitandriny e mazava tsara ny azy toizako any député Todsoa ihany Jacques Atila de hoe vava be mihitsy iny sady monsieur Milay tsy azo nizanizako ty anao marikoriko mihitsy iny de tsy toizako le toy an'le teniny a tovrazaka ihany député mba resao ao lay fako be ry amtetezana ambohidro fa ho loza no mahazo atsika raha sanatria io ka anakana ny ranony mamba de mitoy ihany Abdolo Ali Anzizia de hoe ka efa meloko zanahary amin'ny ratsy tsy manjary mahazo ny madinika alahelo amin'ny fidangan'ny PPN nefa mahadécourage mbola hoisy ny akoatran'io hiady ambava koa ny de mitoy ihany iangona valona rasolofo-manina de hoe miaraba miara-manonja makasitraka misy le député manome vaovao misaotra rina sy fanirazafy de misaotra ihany koa tompoka Catherine de Nouveau miverina makasitraka honorable Todsoa miverina indray ato izandray etsika Montpellier tena tsara rehefa manome lanja ny mahamalagasy sotoavy nefa verivery mantsy izany zao fa ny rajako mbazany betsaka misaotra anareo manome fanabeazana toy izao makasitraka indrindra tompoka dia Jean-Claude Rasomaefa isorina ianao Todsoa mandray andraikitra avy hatrany tsy misy tamtam ya dia izandray ato ikapetsana iariso de hoe arabaina daholo sika malagasy indrindra ny miara-manonja natratra ny taona vaovao maraparana koa azy aloha zany satria be tabe izy ato fa singaniko le izy mba hoitany hoe ny député zany Sylvia Faramalala miarabanao député Todsoa tratry ny taona vaovao dia mbola miraro ny soa sy ny tsara indrindra anao hatrany de miaraba ny mpanolotra ny fandarina ihany koa maro be afa de sady anaovana kokomo nareo ato mivatana amin'ny député Bokosy ihany koa zany rehetrarehetra zany zay ary no zava-misy ay iaro Rajaonarivo miteny an'le hoe inona ny responsabilité an'ilay général manao contrôle de légalité iny mba resao sura zany fa le préfet de police zany resahany zany zay ny am'izay soratsoratra zay satria tsika moa zany mbola sasahirina kely am'le fandaminana am'le fampiakarana an'le soratra zany de tonga de mivakiko mivatana tato amin'ny commentaire FPL député Todsoa amaraparana antsika azy député
ahitana taratra ny zava-misy am'izao fotoana zao fa potika le kolotsaina ny ezaka de mba misy ihany hoe ataony rehetrarehetra zany mba manao an'zao hoe taombaovao malagasy de efa hita le izy efa mandrosa fa na izany ny zavatra hita sy tsikaritra amin'ny fiarahamonina na amin'ny lafiny marobe zay manodidina antsika dia ny fahampotehana kolotsaina no hita mahatonga le fahampotehana ihany koa sy fahantrana sy lay fandrosoana mikatso zany ka anatin'ilay 10 minitra ny fampianarana le TFM no tiako anotaninana am'izay tsotra fo sady mazava ny hoe inona ny mba sosikevitry député Toditsoa manoloana zany rehetrarehetra zany. Resaka kolotsaina moa no resanao zay fanaraka tsara am'le taombaovao ao malagasy androany. Ny kolotsaina zany zany anisan'ny tena hoe manana maizy azy ao amin'natin'ny firenena anankiray. Matoa zay ny firenena mandroso de manana an'izay le maizy azy zay le kolotsaina le hoe identité culturelle zay zany. Zay zany mazava-dehibe an'ity kolotsaina ty. Matoa nandroso ny tany ny Chine, ny any Japon, ny any amin'ny hafa zany dia zay le hoe fitasomana ny kolotsaina zay. Ka eto Madagasikara anisan'ny tsy mampandroso antsika zany zay fampitehana le sotoavana le kolotsaina malagasy zay. Ohatra zao ny malagasy ny kolotsaina zao tena hoe nahafantarana antsika zao de ny fiam-pihavanana, ny dina, ny fatidrà, ny fitapy zao de karazana kolotsaina, ny doni, ny sambatra, ny teny fampiarahana, reny zany anisan'ny tena hoe kolotsaina mamalagasy atsika. Ary tokony haitsika zany mamey an'ireny zany ary tokony ataotsika zany zay hoe tsy ho simbana zany reny kolotsaina reny. Anisan'ny tena nemba ny kolotsaina atsika zany faniry de ny fidiran'ny fanolotolotoloana ny mondialisation zany anisany zay tsy afaka ialana io incontournable tsy afaka ialana fa tsy maintsy atrehana izy fa zany tsy tokony nanombaina zany le kolotsaina atsika satria nisy zany avy eo ny atao hoe déculturation na ny acculturation zany zany hoe fidiran'ny kolotsaina hafa zany zay nanimba le kolotsaina malagasy. De sao hitatsika miolon'olona ny gasy na nisan'le kolotsaina zany ny akabetsahany lasa rava izy sy simba zany ao anatin'izay. Ka akoatra ny fanarenana ara-toekarena zay atao fanarenana ny firenena ray zany de tokony fanarenana ary famerenana an'izay kolotsaina mamalagasy zay zany no tena tokony imasotsika zany le maizy atsika zay. Izay zany ny totokana very zay hoe maizy atsika zay le fomba fanoatsika zay zany le hoe valeur zay zany no tokony atao norme règle reny zany tokony hoe misy zany zay dina sy fiam-pihavana zay tokony arahany zay zany de reny rehetrareny zany izay nge atao hoe kolotsaina le fisin'ireny zay le hoe valeur zay norme zay ny règle arahany zay zany zay zany tokony apetraka eto amin'ity firenetsika ity zay le kolotsaina mamalagasy atsika zay. Fa zao lasa hoe ny any ivelany no arahana ao anatin'le izy de arahana de lasa simba na le fomba fisainana ary io resaka ilaina ny Facebook, ny réseaux sociaux sy ny karazana reny fa izao mety rezeny reny arahana le izy fa zao kosa tsy hanimbatsika le kolotsaina atsika zany ao anatin'izay. Ary io zany fanabeazana anisany zava-dehibe ahafahana mamerina an'izay ny ankizy ny tanora ndray aman-dreny zay zokiolona zany de manabe ny vahoaka zany mba amerenantsika an'izay hoe mamalagasy atsika zay. Itsika zany tokony tsy hoe homenatra mijora mamalagasy atsika zany fa am'izao fotoana zao nge fanirina ny tanora am'izao zao ny ankizy ny titenenina na ny akanjo anaovana ary na le fomba fiainana de hoe nareo efa fiainana taloha zany efa fisainana taola zany efa fisainana aty zany zay zany anisan'ny manimba an'le kolotsaina atsika. Fa zay zany ny fahendrena le fihavanana le fomba fanao zany zay hita fa nahasoa atsika zany de reny no tokony tazomintsika zany ao anatin'izay satria ny fampandrosoana ny atao hoe développement zany ny fampandrosoana de tsy ny ara-toekarena ihany fa ny fampandrosoana de tsy maintsy fiezana ny ara-toekarena ny ara-sosialy ary ny ara-kolotsaina indrindraindrindra. Rehefa tsy manana maizy azy ianao le firenena anankiray de ataon'ny olona tsinitsinina raha anao zavatra ianao ka tsy ny fisainan'olona no anaovanao azy na ny zava-misy any ivelany ve no ataonao eto Madagasikara tsy mitovy ny filana sy le kolotsaina
eto Madagasikara sy teny ivelany ary zay navoantsika faniry manao copie-coller raha zava-misy eto Madagasikara zao de hoe malaza moa zao any français any antafy de misy na zavatra any a na fototra de hoe aleo atao eto Madagasikara izy de lasa mandrosonareo diso zany fa io arakaraky ny zava-misy sy ny fisainan'ny olona sy ny filaona no anaovana zavatra ray zany na ny fotodrafitrasa io na ninona io de tsy maintsy ampiarahana am'izay le sotoavana le malagasy le fomba fanao le mahaizany gasy izay zany no apetraka ao anatin'izay ary io rehefa tiatsika no tena hoe ho any amin'ny tena hoe fampanotrona de tsy maintsy jerevana le any fotony le vahoaka any fotony le population locale le fisainana malagasy mihitsy zany a no zareo de antanina izy rehefa anao zavatra anankiray hoe inona ny zavatra filanareo manahoana ny fomba fanaonareo aty inona ny tena ilainareo inona zany le hoe besoin inona ny aspiration anareo arakarak'izay aspiration ny olona zay sy ny filan'ny olona no anaovanao a zavatra anankiray a ao anatin'le communauté anankiray a na fiarahamonina anankiray ka mifanaraka am'le toetsain'ny olona sy le fomba fanaon'ny olona no anaovana an'le izy izay zany ny tiampy ary tsisy fitazana am'izay tsony a ny ataon'ny mpitondra eto Madagasikara ary io a zany hoe rehefa tena hoe ataonao le fampandrosoana de jerena le atao hoe population locale le vahoaka inifotana ny vahoaka ifotana tokony mandray atanana ny asany na ny projet na ny tetika aza zay ataony satria ny vahoaka ny fotony a no sady concepteur izy zany hoe izy no tokony amolavola no réalisateur izy no manao an'le izy mihitsy no tena hoe manao an'le asa omenan'le andraikitra no bénéficiaire izy no mahazo tombony ao anatin'le izy izany natao hoe tena fampandrosoana hoe développement zay le hoe sady concepteur le olona le vahoaka no réalisateur no bénéficiaire fa ny atsika eto a anao zavatra anakitsika de zay teten'ny mpitondra ny any ivelany a de atao eto nefa tsy mifanaraka le filan'ny olona akory ary le vahoaka tsy atao mamolavola le tetikasa akory izy tsy atao ho tompon'andraikitra manatanteraka an'le asa izy ary tsy mahazo tombony kory izy am'le asa zany a tsy mahasoa azy le izy zay zany nanisany mazava-dehibe n'ity kolotsainy ity zany faniry tokony anana an'izay fomba fisaina an'izay zany a ny mpitondra malagasy mamerina an'izay ary zay ny tokony averina amin'ny vahoaka ohatra ny demokrasia koa inge zao ny demokrasia ke tena atao hoe demokrasia de tany ivelany no entina teto ny demokrasia zany de atao hoe raha fisainana iombonana natao hoe conscience collective zany hoe raha anao an'io zany anao a de tokony ampifanarahana alaina le demokrasia zay no entana fa zao ampifanarahana le izy amin'ny fomba fisainana lasaina mahamalagasy no appliquena an'le izy no ampiasaina an'le izy ka raha tena fampandrosoana zany no tiana atao ao de le adigasy atao fampandrosoana adigasy atao le kolotsaina malagasy ny ao fa tsy ny kolotsaina sinokory no entinao eto na kolotsaina comoriana zay nke mavoatsika de lasa tsy mandeha ny tokony izy na ny fampandrosoana na ny asa zay oentinao ampandrosoana Madagasikara ka anisany ereuran'ity fitondrana ity zany zay tsy mijery ny kolotsaina zay misy ny ministèren'ny kolotsaina fa tsy mijery an'izay mihitsy izy zany zany anisany adidy sy andraikitra be fa aza ny ara-toekarena ihany ilaina ny ara-toekarena fa tsy ny toekarena fa reo anankitelo ny toekarena ny sosialy ny culturaly zany tokony fihaiziny ny mpitondra ary tokony ampianarina ny vahoaka zany ao anatin'izay satria rehefa hitondra ny firenena rehefa hoe hitantana ny firenena de anankitelo no tokony hojerena na hitantana fiarahamonina ny voalohany tokony mahay migerer crise ny atao hoe mpitondra aloha ny faharo de tokony mahay mijery ny hoavy na hoavy ara-toekarena io na hoavy ara-tsosialy io na hoavy ara-culturaly io ary ny fahatelo zay tsy maintsy atao de mahay mandrindra ny fiarahamonina zany ianao amin'ny akapobeny izay fanondrana ny fiarahamonina zay fa milanja ny olona ray aman-dreny ao an-tanàna ny ampanjaka ny toteny ao an-tanàna ny fianonany reny ny fianonany vahoaka izany anisan'ny zava-dehibe ary zava-dehibe eo ary rehefa mitondra ianao hitondra ny fiarahamonina hitantana tsy izay mahafary anao mpitondra no atao tsy izay tianao no atao fa zay mahasoa ny olona no atao zay hevitry ny olona no tanterahana de antany ny olona ny hevitry ny zao de kanja manara-penitra fiasaona atao mba antany daholo ny olona fa tsy ozy ny akabetsahan'ny olona ny sakafo zany no detavon'ny olona ny tsy fandripalemana ny lalana zany no tokony ataonao ao anatin'le izy zay le tsy fahaizana meno an'le kolotsaina malagasy le hevitry ny vahoaka zany ny erreur tena hoe erreur tena
ireo rakiravo zany a ataonyty fitondra mpanjakany ty ka hita atao zany oa mbola manoro satria firena ikambanany ty mbola mampianatra anareo a mpitondra manitsy anareo a satria samy tia tanindrazana milaza tia tanindrazana anareo a zay koa mba tia tanindrazana e de vaoaka ny tsara hoe izany tena tia tanindrazana ao anatin'le izy ka raha tiatsika androso ity fireneny ty a taombaovao gagasy androany zay le kolotsainatsika malagasy zay le fomba fisainatsika malagasy zay le fahendrentsika malagasy zay le sotoavina mamalagasy atsika zay avereny zay fahendrentsika malagasy zay zany a izay no tokony atao mba ino ny vahoaka sotoavina le lehibe ke zay hoe zay le anisan'ny kolotsaina ny teneniko teo le hoe teny ifampirana tamin'ny andro fagolantany ry faniry de efa nisy zany e hoe teny ifampirana ny mpanjaka raha napa-kevitra ary a de tsy maintsy mihaino ny vahoaka izy zany ny demokrasia ana malagasy e zany no tokony atao ao anatin'izy raha tena mahay mitondra zany ianao a ao anatin'le izy ny fiany raha tiatsika androso Madagasikara de averina amin'ny laonina zany hoe ny rafim-pisainana malagasy ny fokon'olona ny rafitry ny fokon'olona mena ny ajany mena ny valeurany ny atao hoe fokon'olona eto Madagasikara ary président Valomanana efa nanao an'izay zay no tonga ny firenetsika nandrosika tamin'ny fitantanan'ny filoha Valomanana e zany sotoavana malagasy ny kolotsaina zany napetraky ny président Valomanana zany zany rafim-piaramonina malagasy miainga amin'ny fokon'olona zany ke napetrany zany e nanao an'izany village map zany ke ny filoha Valomanana e nanao an'izany hoe fanifanana leadership zany ke ny filoha Valomanana e zany zany de anisany hoe inona le faiza mitarika ka fanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy a zay nataon'ny filoha Valomanana ary nahazo formation fanifanana zany daholy ny sefy fokotany rehetra sy ny maira rehetra eran'ny Madagasikara zany no midika fa mila manitsy ny fomba fitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena ny mpitondra ary zay mazava-dehibe an'ity hoe raha tiana ny antsonina Madagasikara de ajerevo zay le kolotsaina maizy atsika zay zany a mba averina amin'ny tena hoe malagasy a le fihavanana sy ny fahendrena izany ny atao hoe tena makamamy zany tolo zany a ny vahoaka fa rehefa tsisy zay fiaraha-misala sy ny fiaraha-metana sy ny kolotsaina zay le firaisakiny zay a tsisy fampandrosoana vanina eto amin'ity a firenetsika ty fa iny ary tena feny de feny zay fanazavana zay fa de amaraparana azy ary tena amarana azy mihitsy tsika député Tojoa de ny fisaorana ho an'ny mpiaino sy ny mpijery atsika nandritran'izay oraray maherikely zay ny fiarahana tamin'ity zoma voalohany volana avril zay taom-baovao malagasy 2024 sy 2025 moa zany raha ho an'ny calendrier grégoriana zany fa taom-baovao malagasy izy ho antsika moa zany fa ametraka an'izay fisaorana zay ngamba ianao député Tojoa ya dia mankasitraka atsika zany a naharitra ary mirarisoa atsika ary eto dia mirarisoany namana mpiara-miasa zay tsy afaka androany fanfaniry zany a fa misy activité zay ataon'ny tenako androany a ny mpiara-miasa moa no solo-tenako a fa aty amin'ny faramihitsy a ny teny azy a misy fanofanana arakasa zay natao teo amin'ny ray volana sy tapany teo a ao amin'ny QG-ko moa zany a ao Ambatolampina Amboamanarina dia misy olona 30 gamahery zany eo a manerana ny kampofokotany Amboamanarina zay misy fanokanana arakasa sy zay nataon'ny MED Madagascar entreprise développement zany a fiara-miasa zany a amin'ny association andraina zay ny avadika any moa zany no mitantana an'izay a sy ny tenako zany a dia ny fanofanana am'izay faniry raha ny tena izy tokony 1,5 million isaky ny olona fa dia andraisin'ny tenako a raisiny mivady andraikitra zany a nandohan'izay fanofanana zay a rehefa mivoaka ao zany a reo olona reo zay tena olona sahirana dia afaka izy zany a manangana orinasa madinika sy salasasana zany a mba hivelomana zany a ao anatin'izay ary ny tena moa zany a tompona ndraikitra ny tena maolo-pirena ny tena zany a dia tsy maintsy manosika ny olona zany a am'izay asa fivelomana zay a mba ahafahany mpiara-belona amin'ny tena zany a mba mamelona ny vady aman-janany satria tao-trano tsy efa nirery ary zay le kolotsaintsika malagasy le voalazako teo a tsy maintsy mifanampitsika tsy maintsy mirahintsika tsy maintsy mifampitsindrotsika satria sambatra loatra ny mifanampy zany a am'izao a fiainana izao dia mankasitraka atsika rehetra
mirary soa atsika mirary fahasalamana fiaina hoan'izay marary am'izao fotoana zao ary mitona mbambavaka atsika am'izao fiainana zay mahazo atsika zao de mankasitraka tompoko lahy mankahery tompoko vavy eny ary de akasitrahantsika ntsolombamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahenina andriambampandry Todsoa na député Todsoa député Bokosy araka ny fahafantarantsika rehetra azy zany ny vahiny niaraka tamintsika tao anatin'izay ora iray mahery izay eto kosa ianao de asaiko manokana zany satria ny vahintsika dia Andriamatoa Rawily filohan'ny fikambanana Fivato zay eo anatin'ny fiarahamon'ny pirenena dia iaraka amintsika eto ary mifandarina vakibay zay vokariny any Bongolava any de iainga indray zany eto amin'ny miara-manonja vakibay fa 7:20 indray zany no iainga eto betsaka no ambalina Andriamatoa Rawily ao anatin'ny ty zava-misy ny raha-pirenena ity ary dia ny namana rina indray no iaraka amin'ny andrindra sy tatana ny fandarana ao arinan'izay rehefa avy mandray ny filoha ny fikambanana Fivato ny fiarahamonim-pirenena isika dia handray an Christian Tabera zany zay hitondrainy keo ny famaraparana ny adevitra iaraka amintsika rehefa aveo fa dia omeko namana rina ia misatra ny faniry de any amin'ny tena farany fandarina de misy ny desera araka ny mahazatra rehefa soma taka an'izao eny ary sika mianakamo moa zany mbola miaraka ihany atao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada taka ny nahazatra raha ny nambarany député Todsoa teo de ambava homana ampo mieritreritra ary zay ny tena hoe ilaina satria lefa ny fanazavany eto tsy misy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao tsy zay fa mandeha ny fanazavana de mieno sika de mamakafaka dia aveo zany mahita ny lalakombana hoe ay ve zany ohatran'izany le izy zao zany ny fanapa-kevitra raisina ao anatin'ny fiatrehana ny fiainam-pirenena andray ny mpisehatra manaraka sika Andriamatoa Rawily zay efa nambara teo hoe filoha mpanorina ny fikambanana Fivato ity fikambanana ity moa zany de ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny tokotabe ny fiarahamonim-pirenena na société civile ilaina tokoa ny maheno ny faneho-kevitra eo anivon'ny société civile satria zany hoe société civile zany dia sehatra iray ngeza be ao anatina firenena anankiray maro nefa sehatra teto ao ny mpanao politika ao ny député ao ny tsy anasa ao ny remim-pianakaviana ao ny olom-boafidy Clémence zao vao teto maly olom-boafidy reny ny eo ihany koa ny mpandraraha ny tanora sy ny maro samihafa fa mitindray mitoraka tia dia ny société civile indray zany no iaraka amintsika amin'ny alalana Andriamatoa Rawily filoha mpanorina ny Fivato miarabanao Andriamatoa Rawily ianao moa tsy hoe vahiny eto amin'ny fandarina fa efa mpisehatra eto fa nizahatra resahana dia maro fa tsika moa zany ao anatin'ny fandarina de resaka zay azo resahana miarabanao re aloha miaraba rena miaraba indrindrandrindra koa ny mpijery sy ny biainao anty onjapeo sy fahita lavitra MBS zay tao hoe miparitaka maneran'ny vazatany ty tonga tokoa ny tena amin'ny maha fiarahamon'ny pirenena averina tsara fa ny fiarahamon'ny pirenena moa raha mampiavaka azy satria afangarony sasany amin'ny etoko politika izy io amin'ny tany tena demokratika de manana ny anjara toerany araky ny voalazanao ny fiarahamon'ny pirenena ary ny raha-pirenena kory de tsy natao an'ny mpanao politika rery no miresaka azy sy ny manao manara-maso n'le firenena amin'ny ankapobeny fa ny fiarahamon'ny pirenena zany ny ivondrona ny olo-tsotra sy ny olona tsy ao anatina politika politicienne zany de izay no hitondrana ny faneho-kevitra ifanitsina sy ifanabiazana koa zany ty indrindra fa le Fivato zay tarianay ary mamoa ny olo-pirenena mba tena ho tompon-draha rasy tompon'andraikitra marina eto anivon'ny firenena zany ary tonga de mamaky bay rehefa misy tonga de mamaky bay na avy amin'iza na aiza ny sehatra misy an'izany na ao anatina fitondrana na aty amin'ny mpanohatra na any anaty hatrany am-piangonana zay deranay rehefa misy zavatra tsy mety rehefa hoe tena misy tena ao mandeha amin'ny tsy ara-drariny ka na amin'ny endriny ahoana na amin'ny sehatra ahoana de zay no heverina hoe rehefa mahasa miteny sy mijoro ny olo-pirenena
fa tsy atao fahatetinalina fotsiny oatra ny hatramin'izay a zay no tanjon'ny fiarahisamon'ny pirenena zany a antsiana ny ty firenentsika ity zany mba handeha any amin'ny lalana tokony izorany ka ngamba ny resahantsika voalohany aloha de hoe satria moa 1er avril androany vao tsy aingana sika nankalaza ny 7 marsa de sy ny fahakalazana fahatsiarovana raha ny tena marina fa tsy fety akory no atao de manakambara momba n'zany a teorina zany a 5 taona teorina mankalaza ny 7 marsa sika ny zavatra tsapa de fa maninona nanamarika an'io andro lehibe io a zay atao hoe namozanain'olona maro tia tanindrazana maro be tsy tambo isaina amanalo ny isa moa tsy tena hita mazava tsara samy manana ny filazany mivotan'izao fa malagasy amanalo no namony ainy zava-dehibe tetony firenena zany ary anisan'ny tarika nakany amin'ny nahazo antsika ny fahaleovatena taty amin'ny taona 1970 io 7 mars io ka tsy azo lalovapotsiny hoe ahoanany inona moa ny tena mahatonga an'ilay hoe ankehitriny ohatran'ny zavatra routine hoe tsy tena ohatran'ny tsy lasakapo zany ny fahatserovana azy io fa de ohatra atao fahoany fotsiny inona ny mahatonga an'izay mihamangatsika izany fitiavatanyrazany zany am'izao fotoana zao de zay mahita zany raha ny tantara aloha de tsy vitatsika nampihavana ny tantara tetony amin'ny firenena satria raha sika mahafantatra fa nisy atoko politika roa lehibe no ny fanandrina tamin'io fanandrina rakevitra tamin'io tamin'izany fotoana zany de ny mouvement démocratique pour la rénovation malgache na ny MDRM sy ny parti des déshérités de Madagascar ny PADES ma zany zay firekevitra anankiroa samihafa ny tanjona de ahoanany samy ampandrosonan'ny Madagasikara fa ny MDRM de nametraka hoe mila manana fahaleovatena madio mangarangarana tsy miaraka amin'ny Frantsay ny PADES ma kosa de nametraka ny hoe aloha andeha miandalana mba hitovy leta ny afovoantany sy ny asistany ka aloha mba hanao fampandrosona aloha ny asistany vao mitaky ny tena fahaleovatena zay zany le herin'ny fanandrina teo dia lasa nisy an'ireny le fifandonany reny moa zay hatramin'izao koa mbola tsy mazava hoe tena ny MDRM ve nanao an'io sa vondron'olona vao fitaka tao anatin'ny atoko zany ady hevitra mbola tsy mazava anatin'ny tantara ka hatramin'ny nandravina sy nampihavana an'izany tantara zany tsy vitatsika hatramin'izao anisan'ny antony anankiray zany satria misy faritra tena tsy mankalaza an'io tsy manamarika an'io daty io fa satria ny antony de iveriny fa feta fanamariana toko politika anankiray raha mahatsikaritra asika zany de hoe ny hira ny 29 mars ane ka hira fanevana toko politika MDRM hoe Madagasikara tanindrazanay dikan'izany zany zay taranaka padesina de fa mbola mipetraka ny lonolono fa maninona no hirany atoko politika anankiray no anamariana ny tantarany Madagasikara ray manontolo zany mbola adihevitra sy vita zany ary any asistany akoatrany hoe moramanga sy manakara foana zao de hitasika sy de misy fanamariana an'izy io loatra zany zava-dehibe tokony asiana dinika sy resaka daholo zany hoe ahoana ny ampihavanana sy andravonana ny tantara mba ampitoviana am'izay mba hijerena zavatra tena ampivoarana ny firenena zany ao anatin'le famakina bay any ko zay hoe mbola tsy vitany hoe tena mba hoe mafampitambarana satria ny hoavy no banjina fa le mbola misy hoe sekelina zany hatramin'izao zay mbola misy an'izany fa ohatrany atsika moa de le manao routine fa tsy mijery loatra sahy mamaky resaka ohatran'izany zany tsika matetika fa manafosafo amina pomady foana ka le foto-kevitry ny fivato fikambanana fivato miezaka tena mamaky bay mihitsy zay zavatra tokony hositranina de andao hositranina mbola misy
zavatra tokony ho jerevana zany raha mikasika nireny 47 reny raha mpifatitsika ny tena ampisan'izany firaisam-pirenena marina zany hoe inona am'izay raha actualisena amin'ny zavatra am'izao fotoan'izao zany hoe inona ny tokony ho endrika ary eo le fanontaniana hoe raha niady tamin'ny frantsay sika tamin'izany no ve 5 taona teoriana vita niady zay le fanontaniana lehibe zay ary raha tsy vita liady inona le endrikady tokony ho atrehitsika miaraka amin'izao 5 taona teoriana zao io indrindratsika satria zao tsika mahantra be le endrika ady zany amoana ny tokony anasafana an'izay indrindraindrindra ho an'le misy fandraisana ihany satria le tsy ny mahasamihafa azy fotsiny le de frantsay sy ny vahiny no nanjakazaka teto sy nanao tsindry azo lena nanao ny tsirarina zany nisy fangejana zany avy am'ireo mpanjana tany frantsay ireo zay no nahatonga tsika iotra hitaky an'ilay fahaleovatena fa am'izao koa misy fa am'izao a fanontaniana mipetraka de afaka ve zay endrika fangejagezana sy fanjakazakana misy ataonivona firenena zay ary raha misy zay iza no manao azy ko matoatsika mahantra velo loatra ny matoa tonga am'izao fahatrana zao tsika de mbola niamafy azy le fangejana fa tsy vahina mivatana tsony nanao azy fa isika malagasy ihany no fangeza eto zay manao potsikovina karatra eto tsika fa oka le resaka avy de hoe vahiny ty fa tsisy lalam-panorenana milaza hoe manana fahefana eto ny vahiny mba am'izay reo fa tsisy andalana an'izany amy lalam-panorenana tsika sisy zany fa firaisana tsy trombakomba ataon'ny mpitondra amin'ny vahiny no tena marina raha miresaka atsika hoe vahiny manangorina tany vahiny manotitra an'izao ny vahiny no mitatana ny herena eto tsy maintsy misy firaisa tsy trombakomba foana amin'ilay mpitondra vo afaka manao an'izany izy am'le tompo-pahefana amin'ny tompo-pahefana fa tsisy an'izany vahiny afaka hanao ninina zany eto raha toka tena mitondra mikitsi-po sy mijery ny tena ho avy ny firenena marina ilay tompo-pahefana mitatana ny firenena zany fa iny zany tokony anaraka ny lalàna bay ray anankiray tsirina koa zany ka zay le endrika mbola tolona atrehitsika zany am'izao fotoan'izao sy tolona mambasy tony ary sy tolona misy adversaire hita maso fa isika ihany no miady amitsika am'ilay pratika sika de eo amin'ny endrika kolikoly hita am'izao fotoan'izao io resaka fahalovana amin'ny endriny maro isan-karazany zay mitarika fampitehan'ny firenena io zany ady amin'io no atrehana ty amin'ny 5 taona teoriana ty zay le ady tsy vita ary mitaky an'ilay firaisakenany malagasy rehetra zany fa tsy misy hoe miderema sy padesima tsony mbola hiady hevitra am'izany fa na iza raha te hametraka firenena manjaro vatan'ny taranaka mifandimbindimby de zao sika de mila mijery akaiky an'io hoe ahoana marina ny fomba hietrehana nyty ady masina iraisany ty de ady amin'ny fahalovana ady amin'ny kolikoly tsindry azo lena sy ny fangezana ny fangoronana ny zaravilana sy ny sisa zay a ny endrika ady amin'ny fahatanay azy am'izao fotoan'izao ka mila mivondrona zany tsika mijery an'izay ady masina eo ambony atsika zay am'izao fa tsy hoe vita akory de anaovana fanamariana fotsiny ny 7 marsa fa ny zavatra tsapa koa zany dia hita fa malefaka ohatran'ny tena tsy ataotao fahatany araka le voaresaka atsika tao le fanamariana ary eto de mitondra manokana hoe inona ny zavatra nitranga nitranga tany abonglava zao resahana ty tsy hoe izy resaka faritra ray fotsiny fa mety hitranga amin'ny faritra maro satria resahatsika rehefa avy eo inona moa no mety miteraka n'io olana io de lay resaka rafitra zay fa resahatsika tany aloha foana satria lay nitranga tao abonglava zao fanamariana fa 7 marsa raha nandeha moa efa niresahanareo teto ary zay de nahatsiaro menatra za tam'izay hoe tena niakatra ny andrenivohitra ny lamba malototsika ry zalahy ka zay ny zavanisy de tsy vitanareo teto ihany fa tany amin'ny aina manjery hafa koa vao mainka anampiakarina koa be ny tanàna 7 ambin'ny folo fanjinja amina
amina sasany amin'ny solombavambahoaka amin'ny gouverneur sy ny sisa ka ny zavatra amin'ny trango abongilava zany a de satria efa mivaky ihany ny resaka efa sasana tatendreny voatra ny lamba malota mila jerena inona moa ny tena marina zavatra misy eo a ary ahoana ny mba hisorohana ny tsy verimberena zany any amin'ny faritra hafa zavatra misy abongilava zany a de reny efa andresanareo tena misy ny ady raha izay no azo ilazana azy a eo amin'ny solombavamboaka anankiray sy ny ngia gouverneur zany ny tompony andraikitra amin'ny faritra sy ny solombavamboaka miady zany inona moa ny mampiady horesahana rehefa avy eo fa le fitrangany aloha no zerentsika de reny nandeha ny 29 marsa misy ny fankalazana ao tokotanin'ny résidence ny azavady 8 marsa ny tiako resahana tamin'le andro vehivavy aloha tamin'ny andro ny vehivavy a fankalazana teo tokotanin'ny résidence ny sasany sasany any amin'ny commune sasany any ambanivohitra zay samy manana ny freny zany a de tena hita taratra hoe tena rava le tanàna zany am'le tsy firaisankina nefa tokony ampivondronana ny firaisankina sy fifankatiavan'ny vehivavy fa vokatra zay miady hatrany anaty fiangonana ireo vehivavy reo misy dorcasy miady zao de kona miady hoe tia ny mpiandany amin'ny député tia ny mpiandany amin'ny gouverneur tia ny mpiandany zany ny fiatraikany zavatra ohatran'zany a zay tsy de tsara loatra zany zavatra zany fa tena mila jerena hoe raha zavatra tokony voasoroka ve de avela foana hitatra le retina tsy vitan'iny fankalazana ny valo mars iny de fa nisy ny nanany ihany taorinany zay mety isy 29 mars anankiroa koa zany na telo ao abongilava raha izao no mitoy inona tokoa izy ianao fa raha vo nandeha ny fanomanana de fa nandeha ny resaka tany sisiny hoe ranona no isafony andytafika ranona no isafony andytafika io fa tonga indray ny resaka ara inona tsy nitranga tokoa ny olana sa misy isika te isafo andytafika ary ny mampalekile moa de tsy tonga ko eto le sary fa maro nahazo sary an'izany ary ho alefa mety alefa vaovao aty aminareo manaraka zany na miariva na ho raha-pitsonga fa zavatra resahana eto na 1er avril poisson d'avril aza androany tsy lainga fa zavatra marina tsy mahazo miresaka lainga eto ka ny zavatra marina ny resahana ary ny tenanay a de maro ny nanafatra reo raha aman-dreny marobe sy vahoaka ny bongilava hoe tena mba teneny président fa maty ty faritra asika ty hoe inona ny vahaolana am'izao fa de ho taritarisina foana avy amina ady imasom-bahoaka ity faritra asika ty efa manala baraka eto anivon'ny firenena zany safondytafika zany za misisika mandeha ny ady hevitra hoe mandeha ny toromarika satria ny préfet any no représentant de l'état araky ny lalàny ny gouverneur moa de nanoko lalam-pandrenana za tsy miresaka an'izany akory zay aloha de zavatra anankiray mampiteraka olana eto iza zany ny tena tokony safon'le andytafika raha tamin'ny androny seho atram'izay tsy maintsy apatsihivona anareo fa tamin'ny androny nisin'le faritra voalohany eny tamin'ny 2004 zay ny Flora Valmanana mitondra tamin'izany de ny rafitra ny organigramme ny faritra io a tamin'izany tsy nisy préfecture fa nisy ny atao hoe chef de région de nisy ny secrétaire général zay nisy direction anankiroa tao ambany secrétaire général de ny DAGT direction de l'administration générale territoriale io le administrateur civil manao ny asan'ny préfecture zany ary misy ny atao DDR na direction de développement rural zay ny organigramme tamin'izany de nisy ny conseiller régional tamin'izay satria 2007 2008 eo ny fanomboany 2008 nisy an'io conseiller régional io ny fidina suffrage universel tamin'izay fotoana zay de tsy nisy ny ady tamin'izany fa nandeha araky ny tokony ho izy le fitantanana ny faritra fa le tena nanomboka ny olana anie rehefa tonga teo amin'ny toerana
tamin'ny andron'andriamatoa mahafaly sy olonandrasana Olivier ministry ny atitany zay administrateur civil ka io koa mbola kabayakelika manahirana atsika le adiny administrateur civil mitady fahefana politika fa tsy te hipetraka amin'ny mahateknisianina azy ary efa manaraka an'izany ko zao ny miaramila sy ny foloan-daminy kapobeny zavatra olana eto amin'ny firenena zavatra mila ravina aingany zany fa hitera-doza eto ka tamin'ny nandeha tamin'ny 5 eny raha tsy diso no nandefa n'ilay volavolan-dalàna teny amin'ny teny mierana ny ministre ny décentralisation tamin'izany hoe asiana préfecture au niveau ny région de lany député zany nefa ny lalam-panorenatsika ny article 4 de milaza mazava tsara fa ny chef de région ny chef de l'administration dikan'izany zany nanao tao foana ny HCC tamin'izay ny valideny volavolan-dalàna nalefa ny ministry ny atitany laniny solombavamboaka zay nalaza be ny malety tamin'izay toetra ny solombavamboaka vitsivitsy no nivory tao nandany eny io de lasa lalàna eo zany aloha de efa manahirana sy ny article 145 constitution misy ny atao hoe représentation de l'état na fisolotenan'ny fanjakana zay ny lalàna ny mamariparitra azy fa tsy voasoratra amin'ny constitution na ny préfet tsy misy an'izay ko ao ny préfecture fa lalàna tsotra iny fa ao amin'ny constitution tsika misy an'ilay chef de région chef de l'administration fa rehefa lasa novana gouverneur indray tamin'ilay filazany namana anankiray hoe di royal nataon'ny filoha-pirenena zany dia lasa lalàna le teny ho asiana gouverneur de eo no mipetraka ary ny olany ka ny constitution tsisy milaza hoe ny gouverneur manao an'izao sy zao fa de solotena ny filohan'ny republika any amin'ny faritra zay le izy kanefa le préfet solotena mpanjakana ny anivon'ny faritra any ane le mampime eto amitsika zany hoe le filoha-pirenena efa lazainy chef de l'état chef d'état kanefa ohatra ny tsy izy indray ny filoha-mpanjakana fa ny premier ministre nga zavatra zany rafitra manahirana miteraka korotana eto daholo de io no anisan'ny mitarika olana satria ny préfet zay efa lasa lalàna izy no chef de l'administration sady représentant de l'état any anivon'ny faritra de lasa misy bicéphale za bicéphalisme ao anatin'ny fitantanana ny région zany etsy-andany misy région zay misy any gouverneur ny faritra isakila ny préfecture tantany nga préfet misy conflit de compétence aterak'izay dia na mandeha aza ny toromarika avy ety ambony hoe ny préfet ary nanaraka an'izay daholo eran'ny Madagasikara afa-tsy bonglava rery ny préfet no misafo ny anty-tafika fa atrahany am-piangonana any amin'ny firaisam-ponoana zay natao tamin'ny amin'ny fiangonana loterana maraina tamin'nyavana mariany 7 mars io ke ny andalana tonga ery amin'ny sangam-bato de fifamalina hitan'ny olona rehetra zany fa tsy zavatra foronina fifamalina imasom-bahoaka hoe zany misafo an'io zany misafo tena mahamenatra inona tokoa tonga teroa za moa de tsy nanatona teo na de na isy fanasana azy fa nitazan-davidavitra avy ery ambony tranon'olona ery hoe inona ny zavatra hitrangeto ary na ny voninkazo natolotra teo amin'ny tsangam-bato aza de samy nanolotra ny azy ny préfecture sy ny région samy nanany voninkazony nefa raha mijery amin'ny faritra hafa teo niaraka ny tatana anyny voninkazo iny ny préfet sy ny gouverneur nametraka azy amin'ny sangam-bato gaga ny olona iny ty vita ny fametrahana voninkazo safona ny andy-tafika sorian'nga gouverneur ny safony andy-tafika miazakazaka taorina ny préfet tena masikaiky scandale tena manahirana ka matory esahany eto zany otrikady misy eo amin'le gouverneur sy le préfet eran'ny Madagasikara misy an'io fa ny sasany mahay manafina ny ady ao anatiny
satria lay décret voanavoaka tamin'iny raika am'roapolo sy roa arivo iny lasa nanome fahefana indraiky io ny gouverneur ho hanao tatitra ho amin'ny raiky io ny direction régionale eranivon'ny faritra reo le service déconcentré reo zany lasa hanao tatitra de lasa lohany roa zany misy préfet sy gouverneur miady fahefana ny nivona faritra eran'ny Madagasikara misy an'io de zay otrikady zay mipoaka amin'ny fotoana tsy ampozina io le mitranga any Bonglava ary mato resahana eto zany mety hitranga koa any amin'ny toeraka afaka tokony ho mailo zany anareo anatin'izay zavatra zay fa tena mahamenatra ny zavatra ohatran'izao petraka foana zany le olana momba ny rafitra izay misy fiatraikany mihitsy amin'le fiainan'ilay toerana anankiray zany zany tokony isy concertation zay no itenenana foana indrindra zay société civile ny tovizan'ny mpanao politique sy société civile de tokony isy lay concertation na ny fiaonam-be-pirenena hanarenana ny tsy mety eto tony zao tena zava-dehibe tony rafitra tony rafitra tony mila zavatra zay no tsy resaka koatrany hoe fokotaniny any amin'ny commune any misy zavatra tsy mandeha miloniny daholo be dehibe fa avela ohatrany hoe move fa nahinina nan tsy fanasiana organe délibératif anivon'ny faritra ny hoe mampametra-panontaniana hoe fa nahinina ho ny gouverneur avy eny sady mandidy de omana satria mimenimenina ny commune maro saiky manerana Madagasikara satria ny fivato miasa amina région valo eran'ny Madagasikara fa tsy ro mandidy moa ny misy any tena de nisy an'io scandale io de ohatrany ao no anaovana nyty fanamariana ty fa tena zava-doza no tranga ka inona le mampiady de ny lalam-panorenana any milaza fa ny député sy ny mbavamboaka de membre d'office ao anatin'ilay filan-kevi-paritra ny député sy sénateur zany zay io lalam-panorenatsika dikan'izay zany tokony anara-maso izy ny asan'ny gouverneur ka satria tsy misy ny filan-kevi-paritra de izy député zany raha amin'ny terme de légitimité tokony légitime tokony anara-maso sady amin'ny mampanara-maso ny asan'ny gouvernement sy ny ratsa mangaikany fa zava-misy afaka manao an'izay tsy manao an'izay ny parlement tsy mahavita an'izay eo le fifantonana ray ka misy saloby koa manao anatiny satria tsy misy rafitra mpanapaka organe délibératif n'ilay bidy zay ny faritra any fa de zay ataon'ny gouverneur no ataon'io ka aiza nisy fitondrana ohatran'izany de gaga anao raha potika ohatran'izao ny firenena zany nefa jerena fotsiny zay fieritreretana fifidianana no mahatonga zay le izy ka zay le hoe tsy any amin'le ason'ny firenena ve fa hoana ny ampaharitrelo amin'le fitondrana zay zao ny fahitana tena manahirana ka menimenina zao commune maro be ny tanàna maro miatso anay mba teneny président fa zay tsy mahaloka raha manympiasa satria ny ristourna satria ny enimpolo isanjato ny ristourna lay ny faritra ny anjaran'ny commune hoe valopolo isanjaton'ny commune tsy mahaloka raha manympiasany any aminareo any eo amin'ny faritra Bonglava valopolo isanjato be dabe zany misy chiffre voalaza zany fa tsy afaka atao détail ato moa zany ny fotoana tsy mamelatsika anao an'izay fa zay fanteny aho fa tsy poisson d'avril no resaka eto fa zavatra marina fa tena menimenina ireo satria ny enimpolo isanjato ny ristourna tamberim-bidy ane noverina any amin'ny commune ary io no ampandehana anaovan'ny fampandehanana raha ary tsy mandeha ny raha am'izao fotoan'izao satria mimenimenina rao giazy ny faritra zany ny ristourna ary mamoaka arrêté izy miteraka ny sy fantosiran'ilay camion avy any amin'ny commune ary akary amin'ny barrièren'ny faritra ary zay rehefa tonga ao lay camion zany de gabraraka ny ristourna lefa misy an'ilay arrêté 006 navoaka ny région zay milaza hoe zay amin'ny contrôle tapoka inopiné ao anaty arrêté zany ka tratra ao amin'ny barrière nakadinondry sakay de heverina fa lamandy lay
zavatra loaka sy mahazo amin'iny tsony ny commune aizanga nisy an'izany commune zany lasa miaka zany efa mandosira ty nareo de le vola lasa ry fa tsisy makare amin'ny commune eo le commune andresina de zany ny zavatra misy any Bongolava ka mazava zay nefa ny région Bongolava raha mitenena foana hatramin'izay de tokony androso mihitsy satria nareo mivitsy amin'ny resaka Bongolava io moa tsy aroko tsara tamin'ny androny lehibe ny faritra voalohany de natao hoe dadafara tamin'izay nga lehibe ny faritra tamin'ny fitondran'ny filoha Ravalomanana satria na dadafara azy Bongolava zany natao farany na faralahy région kely indrindra satria izy rery ny district roa amin'ny région eto Madagasikara tena hoe vitsy vitsy zany nefa misy région sasany 13 angamby Analamanga ty raha tsy diso miaraka amin'ny eto amin'ny sy arrondissement enina ny Asimandrefana sivy Sofia fito ny sasany enina ohatra ny Atsinanana ary telo ny atao telo zao de ny Tasy de ny Vatovavy sy le Vonjara roa teo sy ny Fitovinana telo fa tsisy région hoe district roa za inona ny dikan'izay Bongolava ny tokony androso indrindra raha mifampandrona ny faritra satria le subvention mena ny faritra ne mitovy daholo na ho an'ilay manana district 4 na roa de tokony hita misongadina zany mifampandrosoana ho amin'ny faritra Bongolava io nefa io district roa aza tsy mbola vita ny fampifandraisana hoe tena mba vita tsara ny lalana fa de ke ataotao misy ihany ny ezaka atao fa tsy arakaraka ilay vola ao amin'ny ivon'ny faritra ny ezaka atao zany ao amin'ny faritra azo calculena tsara ne raha miteny fotony da tena amina miliara maro isam-bolana ary Bongolava anisan'ny matanjaka amin'izany ristorana zany tokony androso fa tsy zay ny zavatra misy ihany fa adilay ary io ve ny io angamba ny divan-dralahy ve vola sa inona ka ny société civile mila mijery mila manitsy hoe na inona na vokany zay tsy mahasamy hafa anay zay tsy manana kajikajo hoe rakoto no atao voasolon'io na rabe fa mijery fotsiny rehefa tsy mety de tsy mety zay ny anjaranay zay fa zay tsy manana calcul hoe sorony ty de soloen'ry ka manana fijery objectif kokoa zany ny fiarahamon'ny pirenena tokony mba hieno an'izao tena manao atsoavy aminareo mpitondra zay manana fahefana amin'ty raharaty fa raha hitatra ne ty ka hitan-dozy za tsy te haeno any fampitifitra tary sanatria ranona sy rano fa tena efa raha vao mifampisisika anaty olona ne ka efa mifampikasy tananareo olona reo fa tena manahirana ndao anao raisyray any anaty any fandaka tongotra ny anaty olona any efa hita zany hatramin'ny fanokanany eveka reny tany Bongolava nihitatra raha vao misy cocktail kaoly any ny tenako efa nahita an'izany ka zany ve ny mbola apetraka foana eo mivahoaka maro ny tonga saina hoe tsy mety tsony ny zavatra misy Bongolava io fa raisinareo ny andraikitra mikasika an'ireo io reo olona reo zany inona no ampilamina anay fa tsy atao 100 de guerre isan'andro zao ny faritra Bongolava na ho sehatra fa fidina na fanaovana moraingina dia manga sy fantatra tsony ka zany moa zany dia endriky le fahalemeny lay fitondrana amin'ny ankapobeny mihitsy voka-javatra daholo zany rehetrarehetra izany de ny olana ihany koa de tsy hoe olana moa zany fa ny tena hoe misongadina ao anatin'ny zavatra ohatrany de hoe misy resaka fitiavam-bola resaka fitiavam-pahefana fitiavam-boninahitra izay lay zavatra miravoravo eo dia mahatonga zavatra tsy handeha am'izay loany mandeha ny fandarantsika miara-manonjy MBS Radio Mata miaraka amin'Andriamatoa Rahoitsika filompanorina ny fikambanana fivato fiarahamonim-pirenena zareo resaka insécurité raha vao miresaka hoe Bongolava de mbola resahany io fa ohatrany tsisy mangirana mihitsy aloha hatreto ny resaka hoe mba hoe filaminana fa de tsy fandripahalemana ahoana ny fivoaran-drara marina ny voalazanao rina fa de tena miamahazo vahana ny sécurité tsy amin'ny faritra Bongolava rery fa maro fa anisany miteraka an'io resahanay foana
de raha mbola misy hoany tsy matomanota hoe ny olon-dratsy afaka manao an'le izy foana no niatony zay efa fantatra atsika misy olona ngadrabla maromaro any eto na de efa tratra zao arovana ratsy teny zao toy n'le resaka Bangilava teo misy be ny tanàna anankitelo manandraha raha nivona fisarana tokony ho deferenany amin'ny tribunal fa arovan'ilay mpiaro azy le nresantsika teo any eny no mahatonga ny vaky hatramin'ny adiny be ny tanàna ny fatra Bangilava iny misy ny ny tanàna mpiantany amin'ny rity iny miandany am'ty ka izay manana dossier ho arovana zany matetika de mitangorona atao amin'ngia lehibe zavatra manahirana zany ary misy zao misy ny tena hoe ny tifitr'olona akitsorano zao ampiakarina ambony moto de nitifitra fa tsy mandeha ny defermatra am'izao noho zany fiarovanyilay olona olobe manahirana aminay zany misy ny omby zay fandresahako teto foana omby forera manjatony fa tena ripaka sy avoarainy tompony zany omby zany na de madiko efa lasako fa tsy any de tsy hita lafondralainy atsena ny sasany tompona ndraiky am'zany be ny tanàna zay karohana koa am'izao fotoan'izao torino anivona fiasarana fa any ampandosirana fa zany izy fa mitranga izy rehefa fety rehefa miaraka amin'ngia gouverneur izy mitranga fa rehefa avy eo izy tsy hitanao de tsy sa manambotra azy ny mpitandro ny filaminana sy ny fisarana zany ve no ataotsika eto dina ny fandripahalemana isy am'zany tsy raha mbola mipetraka ny état de non droit raha sy tandalana ny tany ny fanjakana tsy hita ny andaminana ny resaka insécurité io de miverina any amin'ny resaka rafitra foana atsika io rafitra iainantsika io tsy mampilamina tany zany mampiteraka kolokolo io ka anaovana iatso avo andao le resy jerevana ty fireneny ty fa tsy potehina ohatran'izao satria ny fizerena fotsiny ohatran'izao ny heloka manoloana ny firenena tsy fandraisana ndraikitra ko any amin'ny code pénal azy olona ray iaran-doza tsy vonjainao fa mahavoasazy ianao iaran'ny lalàna ianao maika fa firenena ray manontolo ny jerena amin'ny fahavoazana de ahoana ny heloka mitambesatra ao andohatsika zay olo-pirenena mahatsiaro tena ka eo no mahatonga lehany amin'ny resaka koa tokony atao aingana ty resaka fiaonam-be-pirenena andiniana zavatra ohatran'izao na ravitra na ifokotany any anatina fokotany zany olana tsy olana sefipokotany misy 7 taona teo foana 3 ny amin'ny moyenne 5 taona 2 taona eo fa inona ary ny atony tsy anavaozana za tsy mitena esory sefipokotany fa avaozy le fitokisana azy efa impiry hoe misy ny lalàna eo rina fifidianana be ny tanàna isy fifidianana sefipokotany teo sy alefa de mipetraka le aya hoe fifidianana sefipokotany de lasa mipetraka le aya sanatriny zany ve olona efa zatra mangalabato napetraka eo ataoko asiko baraingo zay fa tsy affirmation gratuite so zay keo no anenjehina eto lasa misy kajikajy ve ao sa lasa misy kajika lasa le aya rehetra tsy tokony hitranga tsy hita koa inona ny olana avahana olana be raha atao io fifidianana sefipokotany satria misy engagement koa izy am'zay am'le misy engagement avao zay tena fa tena misy tena efa tsy maty manota any ary izy indray midehaka hoe na aninona nareo na aninona anay ty anay ny fansakana ka manahirana zany zavatra rehetra zany tsy mety oneviny firenena ka tiako tsindrina fa mitaraina mafy reo olona very omby tao amin'ny fourieran'ny trôny mandidy eo amin'ny afisiko ny tompona andraikitra tao ary ny manao tsy mety tsy lasa tsony te hoe zay manao tsy mety de afindra de samy raha eo ntsena fa izahay de anaraka foana ny oraharaha io fa so ihany misy an'ilay lalàna vavao zay amin'ny 2016 020 hoe niendritra kolokolo tsy misy fepotona ny fanenjehana azy raha misy endritra kolokolo zavatra tsy rany hoy no ampiarina ka eto zay de mampitandrina anareo zay mbola bevinany amin'ty raharaha ty fa hoarahanay foana zay zavatra tsy mazava sy tsy milamina raha mikasika indrindraindrindra mikasika ny tontolon-dresaka omby amin'ny faritra Bangilava hoe ny tompony omby miala maina akala zaina taty amin'nyanao manjery taty hoe na raha ny helikoptera
ombenjato mitratra de ampidirina forera de mitondra ny olona manamarina lay tena tompony fa tsy omendry zalahn'lay tena tompony io fa anaovan'ny corruption amin'ny olona hafa indray no ampamoronana taratasy amoahana n'lay omby anaty forera zany veranga ny zavatra isy any amin'io bonglava io fa lehibe de mijery fotsiny an'izany mba sy ilazany hoe sanatria ve presque mbakomba tao anatin'izany no arovana reo mpanao an'izany reo ya mazavy zay ka mitoy ihany ny fandarantsika atao mpamaraparahnana ianareo moa zany fiarahamonim-pirenena fa misy koa ny fitarainana isan-karazany hoentan'ny olona le antsony hoe doléance ina zao no tena hoe tena misogadana tamin'ireo le doléance na fitarainan'ny olon'ireo raha ny tatoata ny doléance de maro be isa-paritra ny resakady tany ity zany de io de tena manahirana faritry tasy iny soavina indriny iny misy olana angeza be raha tsy teny aho zao ity le ataoko na be moa de tsy vavao hoe tany efa nambolen'olona ela be fa lasan'olona ray ohatran'izany koa soavina andrinao zay misy eo amin'ny 900 hectara eo koa zay lasana minisitra teo aloha tamin'ny androna Andriamatoratsiraka zany mbola olana hoentina hovahana eto daholo zany fa miamazo vahana zany ny tany io ihany manana ny amin'ny tanin'olona zay efa resa be moa reny mampikonsona tsy le mpanambola ary no voleny le mpanambola ny zenjainy rehefa miditra any amponja re olona gadrainy reo ny raha nefa mbola mandeha ty amin'ny cour d'appel tsy mbola vita le ady fa izany de tena potika le fiainan'ny olona raha tsy teny koa sonerana zao misy tany maro be misy mpananomby amin'arivo tonga de miditra keriny amin'ny tanin'olona de tany vita karatany zao fokon'olona maro fa reseny amin'ny fitsarana de resy le fokon'olona de ny fivaty moa mbola manome tasorikazy hoe tsy ekeny io fa manampy anareo zay aty anivona fitsarana ambony sy amin'ny sehitra maro efa nandehanana tany amin'ny médiateur de la république zany bureau de doléance zay miaramiarakaiky aminay sy ny any amin'ny ACDDD ka izahay de efa miteny fa rehefa zavatra tsy aradrariny mielady an'izao nareo reo mpibotiboty tany reo fa tsy ekenay io ka maro be le izy fa sody hoe sy makaizy zany fivaty zany de ho hitatsika eo eny ary mazavy zay mandeha ny fotoanatsika tsara moa zany ny mampatsiahy fa aorinany n'Andriamatora Raoily zay filompanorona ny fikambanana fivato de hiakatsehatra eto i Tabera Christian efa ambadimbadika ao izy amaraparana ary tsika Andriamatora Raoily inona ny tena tianao mafisina ara ao anatin'izay resaka izay na misy koa ny zavatra mbola tsy voateny de fotoana zao mpamarana moa zany satria misy trangana fitarainana maro tonga de mifivato eto Analamanga zao no tena betsaka eto resaka fisolokina satria na eto Andrenivohitra ny be no mandefa fitaraina aminay misy trangan-javatra zao teto andiam-behivavy tena pisiloko matanjaka be tena association de malfaiteurs sy escroquerie no ny ampangana azy teo anivona fitsarana ary olona maro be ny voasolana 4 milliards mahery ny vola ividianana menaka ny zazary ny aloha re olona reo misy facture zany afa mako le aferamaizina zay tsy miditra raha aferamaizina aferam-bato hoe na mianina ny mahavery vola fa ity tena hoe vidina facture mazava tsara fitahan'ireo avao tena raha maka zao valera nareo de ampidinina ny vidiny ny rombaka le olona nanome vola sy hita am'izay ireo voaterina antsay natao anivona fitsarana rehefa nanaovana velam-pandrika vao tratra fa 5 andro monja ny teny Tanomora afaka indray ry zareo manohy ny asany de hitan'io leny retraretra hita indray de zavatra ohatran'izany eto amin'ny firenentsika ilaina fanarenana zany fa tsisy firenena androso raha mbola misy ihany sy tandalana sy ny kolokolo ohatran'izany ka misy zavatra tsy rariny etiny manao ratsy tsy hitanao ny anaovana azy fa ny alatra koho sy ny alatra kasaka iry tonga de gadra Tanomora ary amin'ny prison ry ka mila zavatra jerena zany hoe maro be ny resaka endrika fisolokina indrindra ny resaka pisina telefonina ty de efa misy manam-pahaizana maro koa mahavoa ary misy voadona isan'andro tra ny tany faratsio zao mbola nisy niaso indray omaly
fa tena voadoana miresaka fisolokiana miresaka piso io ary ny kidnapina koa mandeha fahatra ambatolapy iny misy zao mampitaraina hoe fa tapabolana sita le vehivavy nefa ohatra tsy hisy fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra ka zavatra ohatran'izany hoe hita fa tena ao anatina tena miravoravo tanana isika le vahoaka am'izao fotoan'izao ary ny fitondrana ohatran'ny sanatria fa tany sisy fanjakana tsony veto amitsika eto izay ny tokony hivoriana aingana de aingana oana ny anotsinana izy ty oana ny anarenana ty zavatra misy eto amin'ny firenentsika ty fa tena manahirana zay angamba no hoetiko hoe manohy any resaka any am'vaka bay fahenipolo fa mba mety efa hitondra sosokevitra am'izay hoe misy sosokevitra tokony anarenana an'izany fa tsy vita andray andro ny resaka fa mbola hitoy ny resaka sika rina fa de mbola misy ho nyvahiny manaraka de hofaranana angamba ny alohany androany fa de mandra-pamaky bay fahenipolo indray eny ary isorantsika andriamator rawily zany ny firompanorana ny fikambanana fivato a ny tondra an'izay fanazavan'zay ambava omana ampomeritreritra ny dikan'zany re olona de tena mbola be debe ny zavatra mila reniny eto fa betsaka tsinona ny fampitehana amin'ny lafiny isan-karazany mihitsy zany ka dia izay fampitehan'izay tsy azo jerena fotsiny ny hoe fikaonando-pirenena zay ezahana avoizana amin'izao fotoana zao a de hoe tena fikatsahana sy fitadiavana ny vahaolana fa sasany mantsy mieritreritra hoe ohatra ny totady ikapa ny sezanay zany tsy any mihitsy le izy tsy any mihitsy satria misy manana eritreritra n'zany any ambadimbadika any tsy resaka fikapana sezany anina sy an'izany io fa tena resaka hoe fijerena vahaolana ka ny olana de zao rehefa misy fijerena vahaolana dia resaka politika ny ao an-tsain'ny sasany hoe resaka fitadiava-tseza io resaka kitikitika ny sezanay io rianina sy rianina raha mitady seza de resaka seza foana resaka voninahitra resa-bola zay no miodikodina zany kanefa tsy any mihitsy lay fipetraky ny raharaha ary raha minotsika tsara ny olana isan-karazany teo de zany tsy ho vita mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny tena hoe fampidiniana mivantana famakina bay hoy ny teniny eo anivon'ny société civile atao amin'ny fivato teo toy ihany ny fandarantsika izany ao anatiny itya miara-manonja MBS radio mada itya afaka minitra vitsy eo dia ho avy eo zany Tabera Christian miaraka amin'ny namana Faniry indray noho ny resaka fanazavana izay tokony omena antsika va mandra-piditra zareo zany ao anatiny ity miara-manonja MBS radio mada dia efa nisy any moa ny fanazavana nentin'ny député Todso teo de amin'ny resaka hoe nanahoana ny tamin'ny ny tantanany neny Lalora Valomanana ny commune Antananarivo renivohitra tsy hoe mipasoka nefa malama akory fa fanamafisana zany no entana satria raha tamin'ny taona 7 one tamin'ny taona 7 tany dia teo amin'ny 700 teo nisan'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra de rehefa tonga ny 7 dia nandeha ny oaoaoa be teto amin'ny firenena 7 ka hatraty amin'ny 5 sy 2 dia nisy PDS maromaro zany nifandimby teo maromaro mihitsy ny PDS no mifandimby teo zany ary rehefa mifandimby teo dia lany ny be ny tanàna vaovao taty amin'ny taona 5 sy 2 de neny Lalora Valomanana zany ny mpiasa zay novataniny teo de natratratra any amin'ny 3 mahery 700 de lasa hatrany amin'ny 3 mahery tsy tao an-tsaina mihitsy zany hoe ndeha androka mpiasa zany tam'zany fa de reo aloha zany nefa eo de tsy maintsy karakaraina zany reo tsy maintsy omena karama ireo fa nisy kosa aloha ny hoe fisolokina misy ny fanaraha-maso izy de misy misoloky ara-taratasy reny tsy maintsy voaroka fa raha hoe amin'ny ankapobeny tsy nisy eny zany fa na inona fa sairanana zany zay anatrehana tam'zany
tsy mbola naeny feo hoe nde indram-bolatsy nde ohatran'izao fa de nyteo aloha ny natrehana ary ny fanjakana dia tsy name an'ilay subvention na ny fanampiana toko mena ny commune Antananarivo renivohitra tamin'izany fanandeha le commune Antananarivo renivohitra tsisy an'izany hoe tsy nandray karama zany hoe tara be hoe tena tara ny fandraisan-karama tsisy an'izany fa de tena hoe niezaka ny taty amin'ny fandraofana amin'ny fako ny diaza ny fanjakana tamin'izany resaka samby va dia rehefa misy ny hoe vangovon'ny fato de ny commune Antananarivo renivohitra zany no atao hoe tratran'ny atsikera nefa tsy afaka tena hoe nyaina araka ny tokony misy fanazany na tsy zany dia nandeha ny fitantanana ny raharaha nisy ny ezaka hoe mba hoe anangana radio tamin'izany hoe radio en commune fa tsy navela satria tonga de nieritreritra ny sasany anaovana propagande zany propagande tsisy an'izany propagande zany le hoe atao eo fa tena hoe fitazana ny vahoaka indrindrandrindra amin'ny resaka fahadiovana sy ny sisa fiainana atao anatin'ny tanàna fa tsy navela nanangana radio am'izao fotoan'izao zany de efa hoe tena eo anivon'ny fitondrana daholo ny fitantanany tanàna Antananarivo manana raha onjam-be ohatra zareo hoe eo daholo zany ny atao rehetrarehetra kanefa ny résultat zany de io zany zao lasa misy fifanjevona amin'ny endriny isan-karazany io ilay raharaha dia zay no amafisina hoe mila mijery tsara isika mandinika tsara fa ny atao hoe guerre de communication de misy isan-karazany ny vaovao atosaka etsy ny sisa fa anjaratsika no mandray tsara ny zay tokony ho raisina sy mamakafaka tsara ihany ko ny toetra raha satria amin'ity resaka hoe Antananarivo ity zay renivohitra ny firenena de mila rahana tsara ary mila maharaka isika mianakafy fa tsy hoe misavoambona fotsiny izany ina ary namana faniry toizanao ny toyan'ny fandarana dia ho raisinao zany Andriamatoa Tabera Christian Ndawary. Misaotra ny rintsika amin'izay fandaminan'izay de misaotra ny filohan'ny fivato Andriamatoa Rawily ihany koa satria vaovao lehibe koa iny navoaka an'iny mikasika ny zava-misy amin'ny Bongolava hoe io le vokatsy le fitantanana kitoto de rehefa fitantanana kitoto zany de miseho amin'ny vahoaka pahabe maso afa ny tamin'ny Mahajanga ny fampitazona micro de andray any Bongolava tany Tsoromandidy indray zany dia ny gouverneur sy ny préfet indray zany no miseho vahoaka indray zany ny ady ry imasim-bahoaka ary de manao amin'izay hoe fisafonany andeha tafika zay de tompon'andraikitra roa no misafony andeha tafika samy te hisafina ny gouverneur na ny préfet fa le rafitra koa aloha zany de tsy mety amin'ty resaka gouverneur atony zany daholo anisan'le kitoto zany rehetrarehetra zany akoatra n'le zavatra resantsika ny amin'ny hoe tsy mitovy fomba fijery tsy mitovy hevitra tsy mitovy fitantanana am'le gouverneur ko efa ndresantsika nge zany rehetrarehetra zany teto amin'ny fandarantsika ny solomavam-bahoaka sy ny be ny tanàna ao atoerana zany de zay foana le tenentsika fa inona zany le mba fampandrosoana mandeha any am'ty ady tena tsy fakahitana eny anivony faritra ty am'izao fitondrana zao efa ndresantsika ny tany Orombe ny député sy ny gouverneur miady de ny député manana miaramiaraka aminy gouverneur koa manana miaramiaraka aminy ao anatin'le faritra manahirana le izy tena manahirana misy le raharaha ao anatin'izao raharaha zao ka zay moa zany ataontsika fampidirana ny adefitra fa efetako aketo Christian Tabera dia iresaka amin'ny Christian Tabera isika zany satria ny fotoana koa efa mandroso de mandroso miarabanao Christian. Voalohany indrindra aloha namana faniry dia faly miarahaba anao zay mpandrotsy ny fandarana sy zokoberina mpandrotsy ny fandarana eto amin'ny plateau zany faly miarahaba ny vahiny teo alohako avao koa iray aman-dreny amin'ny société civile monsieur Rawily zay tena namakafaka misy izy teo amin'ty resaka rafitra fédéral zany tena tongavana na rafitra régional fa tsy adino am'zany ny député Toditsobogos manao kompatanana eny aminay eny amin'ny 6e io mirotsaka tany mbary mihitsy ka de araky le teniny teo manakaiky vahoaka izy
ary tena hita zany hitapirofo eny amina eny amin'ny 6e egny ka de manao kompatanana honorable solombavam-bahoaka any 6e misy todisoa zany am'izay asa soa zay ataony egny zay araky ny matodisoa azy de magnano asa soa izy ka egany mba ho todisoa megnagny avao zany place misy anazy mba ho eo foana izy de faly miaraba ihany koa ny technicienne zay manao ny asa ny ainy-tso zavatra mampita ny feo sary agny amy réseaux sociaux sy ny aina manjery zay miara-miasa amitsika agny amy faritany sy ny faritra moa zany tsy adino satria vodena sy mandeha aloha faly miaraba ny filo marika Ravalomanana zay filohany ny RMDM satria RMDM no miresaka eto fa ny antoko misy anay de nivoaka avy eo mikitany Madagasikara zay patarito ny présidente Abera Randriamanasuo sady président fédéraliste iresaka anio sika rehefa avy eo de manao kompatanana zany aminazy mivady mianakavy amin'ny filo marika Ravalomanana manao kompatanana amreo membre ny RMDM ray aman-dreny be isaky ny ao amin'ny satria misy miangavy amin'ny filoha Ravalomanana moa zany ny RMDM ny izy ny filohany de misy reo vice président isaky ny faritra sy ny isaky ny faritany manao antsoavy koa amin'ny vice président miaraba koa zany amin'ny vice président national na aty mefoy be amregny membre ny jeune RMDM zany agny amin'ny faritra regny de manao kompatanana tsy ho vita eto raha ny fiarabana sy ny fiafaliana am'izao vendredi magnifique sika amy rahalahy eto zao ka misokatra ny adevitra na manafaniry ohatran'izay ihany koa ny any amy diaspora zay présidente ny RMDM ery madame Faniry Soheriniaivy zay manao ny ainy-tso zavatra ary misy message tiako ampitaina aminy satria amin'io resaka knapsio rehefa avy eo any ivelany eny ary fa aleo aloha ny zavatra omaly Christian aloha zany no antanio kely anao zany satria nisy fotoam-pahatserovana ihany koa omaly raiky amy 30 marsa zay nitanterahana tery amin'ny sapanandala ny Sonerana akady-bahoaka moa zany efa mahazo Sonerana iny hiakatra ho any MCM Sonerana ho fahatserovana an'ireo fédéraliste nitarihan'ny Dadamonja izay nanatitra ny volavolan-kevitry ny lalapan'ireny fédéraly zay ahodiniana tao amin'ny semissionnairana tamin'ny forum national zay nandinika ny état unitaire ny tao anatiny tamin'izany fotoanan'izany efa nazavain'ny Papatabera omaly moa zany ny trangan-javatra fa ho an'izay tadiditsika moa zany efa netotsika listy eto amin'ny fandarina omaly ohatrohatran'izao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoanan'izany ka nisy fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatserovana an'izy ireo fa eto aloha zany de mamerina ihany koa zany mba mitanisa sy miaraba ihany koa amreo fédéraliste zany zay tsaloko fa mbola any ry Henri Lecasseur amin'ny PFM ry Sikonina Victor any daholo raha rehetra zany ny équipe ny tompoko lavelo mitsanga Sofema zany fa mbola any Sofema fa izy moa fa nodimandry tsaroko tsara misy tao Mahamasina fanafihana lehibe misy ary tena navaky ny lohany velo mitsanga mihitsy tompoko lahy tamin'izany fiarovana zany foto-kevitra zany tany Tomasina tany Ramatoa Leonie Guéra misy an'izany aby ane tamin'ny tony tantara tony raha miresaka amin'izany tontolo ny fédéraliste zany tamin'ny Toliary moa zany de ny équipe antarihan'ny Dadamonja Sir La Gaston nisy tronkolotsaina tamin'ny fotoanandro La Gaston mba sady mba miezaka ihany koa tsika mizara tantara ny tany Atsimo-Atsinana mbola isahan'olo rehefa avy eo satria Papatabera sy ny confédération ny entité fédéraliste kanefa mbola tao anatin'izany miezaka miresaka tantara manko tsika satria ny fahadisoany ty fanjakany ty koa de zao miezaka ny anakosoka ny tantara de te ametraka tantara de tantara diso am'le tsy fahaizana politika am'le fitenitenenana foana zany de zay le tenentsika mbola amateur ane nareo io le maka fanjakana amin'ny volany menareo fa tsy maka fanjakana amin'ny alalan'le foto-kevitra mazavatra zay de io vola io zany no ampitenenareo itazomana fahefana misy fetrany de io ady tsy fakahitana any amin'ny faritra io ho avy an'izy io mbola iresaka rehefa aveo momba an'ity député ny 5e arrondissement miteniteny foana ity fa ho resaka io rehefa aveo fa mahazo eny rehefa aveo amin'izay adevitra zay fa miteniteny foana mihevitra azy hoe eo atanan'izy ireo daholo ny anteny meram-pirenena ny Sénat ny gouvernement sy ny sisa de hoe tena ampoka ny fahefana rehetra efa teo atanany rehetra daholo ary ohatran'io ny afara ny rehetra teo fa nisy farany fanjakana ary tsy mahatosika rehefa mitonga ny vahoaka ka nahitena renao manana bazy eraka Antananarivo mialatsiny tompoko
ny sary lavitra mihoatra an'izany nefa nandeha teto fa tsy anao ny nampianatra politika sy tsy anao ny tondra formule vaovao indray eo amin'izany fomba fijery zany fa rehefa tenenin'ny olona hoe tsy mety ny zavatra natao tao amin'ilay commune urbaine dia ikeo fa mbola andeha lavidavitra io adevitra io rehefa aveo eny ary Christian Tabera tantarao ary ny zava-nitranga omaly voalohany indrindra aloha na manafanery de misaotra besaka anao zany nampatsiahany le omaly zany am'le 31 mars 92 sy ny 31 mars ka 2022 zany be da be ny tantara nampalahelo tao satria fa telopolo taona zany zay niedinan'ity rafitra fédéral ty fa mbola tsy mety maty ao am-pon'olo zany fa vao mahara tena mitombona izy am'izao fotoana zao rafitra fédéral eny io lazaina anatin'ny constitution état unitaire décentralisé ihany fa le état unitaire décentralisé zany décentralisation effective zay le tenen'ny filoha amiral Didier Tsiraka foana zay ray be comme politique de mametraka ny hoe inona moa izy ny adjectif qualificatif iqualifiena ny le hoe effectif na tsy effectif le izy fa rehefa tsy ho atao de matavina fotsiny any ny tiako tenena zany de zao eto zany dia manao kompatanana zany amin'ny présidente ny Elena Bezaza zay mitaky an'le état régional fa misy an'izay fitakinan'ny état régional zay agny dia misaotra besaka ramatoa présidente tonga tegna anao maly ampitiavana be tsy anao rery moa le izy fa bon notreny ny olona mpiaradia amitsika rehetrarehetra zany zay mitaky an'io état fédéral io teraka ny état régional ihany re hoe azonao dia misaotra besaka manao kompatanana madame Eliana Bezaza présidente ny raha candidat la présidentielle izy teo ary zay ny vina nentina hoe ity ihany ny hita ampandrosany le firenena satria zay le teneniko teo tamin'ny andro ny Philibert Siranana dia lamina tsara ny raha rehetrarehetra ka eto zany tsy anana fotoana loatra atsika de detainan'izay fa isoragny zany anareo atao anatin'izany ny GNRMDM atao anatin'izany ny team zay mpikambana atao anatin'ny GNRMDM analamanga tonga tao mankasitraka anareo rehetrarehetra sy reo vondrikery rehetra maro eto koa moa dia mideravady mahay mandihy misaotra ny babako zay niteraka anazy zany ohatra Papa Tabera zay président zany fédéraliste zany hatreto aloha ekeny besiny maro satria zay gny rafitra ary manao politika tsy ampiasaram-bela si fa tena mifo hoe ty any ny rafitra tokony hoentina apetraka ambony latabatra idinina ampandrosany Madagasikara manao kompatanana amin'ny Papa Tabera zany eto zay président zay fédéraliste zay sy président ny CNEF teo izy ianao conférence nationale des entités fédéralistes ianao zoko be vaniry koa de mpikambana tao anatin'izany ny rainao ihany koa ny ray mandrentsika zay ny nodimandry PSONAM teo moa dia tao anatin'izany ihany koa tamin'iny faritry ny atsinanana igny ka dia mankasitraka anareo zay tonga tegny engane bagny Zagnahary amaly fitia ho asika rehetrarehetra am'iregny ambiansika teny amin'ny semesionerana omaly regny zany eniara ino ny zava-misy fa tegny kely am'izay andeha amina actualité Christian zany mahakasika andrindra ny zava-misy ho zaraiky roa izy aloha aveo resaka commune urbaine Antananarivo renivohitra fa rehefa aveo koa iresaka an'le KNAPS fa rehefa isafidy zany am'le hoe 27 de izy am'le le izy am'le plofoplofa de alolo le KNAPS zany satria misy zavatra mitranga zany ohatran'izao zava-misy eo zany namero amin'ny fitopolora manko zany mipiasa ny amin'ny hoe tokony amahana aingana ny olana eo amin'ny KNAPS zany ka anendrena mpitatana satria misy zavatra manahirana ao anivon'izany KNAPS zany amin'ny resaka fitatanana zany satria efa nigadra zany le mpitatana zay teo aloha zany na mbola am'izao fotoana zao satria mbola tsy abrogé le mpitatana migadra de zay mbola tsy abrogé zay de be da be ny zavatra bloqué satria mbola tokony isy sonian'ilay tale général nefa tsy abrogé tsy manendry intérim le fitondram-panjakana zany de manahirana zany sary rehetrarehetra zany mbola misy travail ve any ambadiky ny any hoe izy MD io mbola ivoaka ve mbola misy andraikitra omena azy fa ny piasa zany de mametraka ny amin'ny hoe mametraka am'izay fepotona zay ary tokony hanendrena faran'izay malaka mpitatana zany eo anivon'ny KNAPS ary mafeno fepetra zany afaka mitatana an'izany olona asam-panjakana zany tsy mamerina ny fahadisoniny teo aloha arak'izay hoe manao be fandroka ny sy tantela-fadrakotra ny volan'ny mpikambana izay nisy nidinikasa raha mifantatsika io maraina io de mbola miandrin'izay hotoy antsika satria miezaka mahazo vaovao moa zany tena namana Christian Tabera fa ianao avy atrano no antaniko ny raha KNAPS satria ny sy fotoana tamin'ny fotoanandro dia anisany
tsy hainao le izy fa ndrainao zany papatabera dia anisa ministry ny asam-panjakana ny lalàna ary lalàna sosialy ny asa sy ny lalàna sosialy zay moa le izy fonction publique ny travail de ny loi sociale zay le izy zany de hoy za hoe zany no tena mahalala ny ato volaniny knapsa io za hoe mba mahafatapatatra ihany zany Christian Tabera ny zava-misy tamin'ny fotoan'andro de aloha aloha mba antanina satria actualité daholo io rehetrarehetra io itoy any amin'ny commune manko io rehefa avy eo voalohany misaotra besaka anao namana faniry mametraka an'izay actualité zay zany zany vaovao malaza mako zany zay zany malaza hoy zay araky le fandaranao regny androany ariva aza tinoina ka mametraka anao teo hoe be da be ny zavatra bloqué ao amin'io knapseo amin'ny lafin'ny administration zany zay mihitsy am'le fanaovana signature ny zavatra rehetrarehetra ny parcours ny administration zany le DG efa nigadrana tamin'io zavatra io mbola historique tena mbola tantara lava be hoe iza daholo ny tao andamosiny za eto tsy mety resy lahatra misy ane namana faniry i DG rery io be fahotana tete lazonao fa bon igny atokasika émission hafa misy na ao amin'ny zay zany malaza no détaillé zany malaza fa tsy zay zany ka za mametraka hoe rehefa nigadra le olo de tokony efa mandeha le abrogation zany le décret d'abrogation amin'ny alalan'ny conseil des ministres moa zany dia miroso zany ny fitantanandraha zany amreny resaka knapsa regny ka za zany tia metraka hoe sady tiana proof mivoaka malagasy zao zany proof surtout anareo mpikambanao amin'ny knapsa sy ny mpiasa ao amin'ny knapsa fa sisy ilagna anazy ity flou zay mitondra anazy tsika am'izao fotoagna zao ty gn'antony sy lalany hoe olo tsy mahay raha zany mba tsy tenenako an'le mot ana satria izy filohan'ny republika za manaza filohan'ny republika foana za mametraka anazy ama filohan'ny republika za tsy tenen'le fomba fitenena anankiray ka hoy zao hoe andrimato filou raiso ny décret d'abrogation an'le olo efa migadra zay hita maso hita boky hita-pirenena io de manendre olonareo na par intérimaire mba hampandeha satria zavatra goavambe nge firy ny zavatra raté ao am'zany fampandehanandraha zany ao amin'ny knapse ka hoy zao hoe raha manontany knapse anao eto ny ministre Tabera Randriamanasozy anao teo hoe raha ka mahazanaky le ministre ana hoe sy le mahazanany ana loatra fa mba mampikirakira amin'ny resaka administration publique ana zany de mba mahalalalala kelikely any satria ny ministre ny fopy mako ny tena raha io fa azambanina fa ny ministre ny finance ihany koa miresa bola anazy izy roa amy raha vavy reo zany e tokony ho adiadina sy ho asovagny misy andrimato filoha ampandiano le administration satria manjary coincé amin'olo efa migadra agny eky izy aloha migadra mandeha procédure am'izao fotoagna zao ary sy mbola zareo reo ihany tokony enjegna amy raha knapsy io fa mbola mihitatra zany ka eto dia mamerigny fisoragny bianco fa kosa sy ny paky fa kosa mbola sy izy io fa miencouragé nareo za eto amin'ny miara-manonja alefaso le izy lalindalina kokoa fa misy memiziny zany hoe misy elatra tanan'olona ao anatin'ny présidence za tsy milaza ny filohan'ny republika fa ho hitatsika eo arakaraky ny fanadidin'ny bianco ataovy lalindalina kokoa fa tsy olo adala managny vady manjanany ho afa baraka etoa io de jeune knapsika angala baraka tegna devant tout le monde ke tiako zakaigny ataovy lalindalina kokoa de gadrahoagny aby différé vao mipaky agny manao ny fisorana ny procureur ny paky ao eto sy ny membre ny mpitsara ao mipaky rehetrarehetra ao magnano gn'asany satria izay le hoe fanorenany fotony fa zay mangalatsy rehetrarehetra zao ny volan'ny mpanjakana na volam-bahoaka da avela libre comme ça azonao ity zany aloha tao anatin'ny enimpolo taona nahita DG en activité zany ianao na raha eo migadra donc sy izy rery nanao an'io nisy ange fa lasa tamin'ny ST le tao amin'ny ACM goavambe zay ao anatin'ny club ny mpanjara mifehy ty firenena ty de reran'io zay anao fandarana manokany izy androany fa mbola ho resatsika eo zay ampidiro inclus dagadrahoagny zay eny ary ny anankiray zany de mandeha ny adevitra inkio mikasika ny ampindram-bola 11 milliards ny commune ny knapsa io manko mbola adevitra ny commune mandeha ihany ty resaka SMGD ty fa mbola mandeha koa ny atao amin'ny knapsa ny amin'ny ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ny fomba namezany ny 11 milliards vola mikambana makany amin'ny commune io
mbola mila jerevana daholo ny statut ny knapsa ray manontolo sy ny fomba fiasan'ny knapsa sy ny fomba nanaovana an'zany fampandehanana zany volo zany zany mbola adevitra zany mihitsika fa hoity zany any amin'ny trasan'ny knapsa zany satria ny traçabilité tsy maintsy mandeha foana arak'izay fomba fahitana zany fa ny ato amin'ny commune indray koa miotakotaka le izy ao Christian miotakotaka koa ny ato amin'ny commune zany de mamaly koa maire hoe tsy ala ary Clémence sy ny mpanolotsaina miteny mialay ianao ay tsy mety ny zavatra ataonao tsy nahafantatra an'io za mitsangana hatramin'ny mpanolotsaina tsy miteny hatramin'izay ry lalatiana raha vololomanana miaro regny efa mercenaire regny nangina izy hatramin'izay zao izy miteny fijerinao zava-misy amin'ny commune izao efa jeriko anio aloha voalohany knapsa sy managna zo ampindram-bola olo na za miteny eto na ianao miteny eto atsika manao ny fandarana eto satria volan'olo cotisation za sy anao no ao amin'ny knapsao fa sy hoe anaovagny taboratata fantatrao dikany taboratata zany taboratata zany aminay sud-est agny da magnano fanapareapaefagny da tena magnametatra zany ka hoy zao hoe sy azo atao zany zay araky lalàna ohatrany zany koa ny commune tsy misy commune avavagny eto Madagasikara na de ataosika raha hoe manana statut manokana tamin'ny neny Lalao Ravalomanana zay nitondra teo sy nindram-bola zany izy na leo tegna tanteraka izy fa natao ny diplomatie zay fe raha miasany avy any amin'ny commune rahavavy sy ny hoe firenena zay miara-miasa amitsika renitatsika reny fa tsisy an'zany ange tao fa zao teriny be ny tanàna androany de manino izy tany amin'ny passation zay le tsy tiako an'le toetra an'le ty fitondram-panjakana ty rehefa tery de mamorona am'izay zavatra akangatra manorana eto le neny Lalao Ravalomanana zay be ny tanàna teo aloha de niditra vavahady malalaka ary nivoaka vavahady malalaka fa manino ianao tamin'ny passation sy ny teny an'izay araky ny voatenin'ny député Todsoa teo fa androany ianao mainy afo de mamoromorony raha ka hoy zao hoe lasa any amin'ny tsy mivotony manahitaina lasa any amin'ny tsy mivotony manahitaina ary zay le tsy mivotony manahitaina zany mbola andeha any amin'ny resaka hoe abrogation ny aingavy any amin'ny SGP ny présidence sika rehefa avy eo ka hoy zao hoe tsy ampy ty fandarana ty raha ohatra ka ty no valaparany eto de mametraka zany hoe neny Lalao Ravalomanana de nanao fitantanana miralenta izy ary nandeha pahamarinana fa tsy androany ianao be ny tanàna vo amoraporaka dossier eo ka hoy zao hoe ataovy ary anao confrontation satria reo solom-bavambahoaka hiditra am'izay tsika rehefa avy eo solom-bavambahoaka ny mapara zany anaky enina mihitsy nge araky le voalazany député honorable Todsoa teto député nahiteny amin'ny 6e de mametraka izy hoe tairary zay neny tinytenena mialatsiny amin'ny teny Jatsova fa zao hoe aza misikosikotra volokorotsaka matory nareo fitondram-panjakana rehefa matory le tsaka aloha mbola tsy mifoa amin'ny torimasony de aza mba tsikosokirana le volony le volokorony le tsaka fa raha vo foa eo sisy fakahitagnina reo eo rapport de force nyresahana miteny le solom-bavambahoaka za eto ny angavy anazy hoe ahoana ny fomba fahitan'ny composition ny gouvernemanta tsy mbola voavaliny ary tsy mbola namaly an'io izy satria fantako izy tsy faly amin'io fa mbola hiditra am'le resaka ady anatiny moa tsika rehefa avy eo miverina tsika zany amin'ny fomba ny samborany be ny tanàna an'le vola sy resaka problema entre an'izy samby conseiller ao amin'ny resaka hoe Clémence zany ranabavy manao kompantanana ranabavy courage anao mangataka déchéance ny maire ampanajana ny be ny tanàna ny Antananarivo fa za ndray eto Christian Tabera de mbola magnamafy ho am'ireo solom-bavambahoaka lazaina fa visanisa fa maro anisy amin'ny bazy ho areo na ireo solom-bavambahoaka IRDR de fa miaraka amitsika am'zany fotoana zany manao rehefa miditra le session ordinaire amin'ny mois de mai de mangataka ny déchéance na fampiatona ny filohan'ny repoblika amin'asany satria sy hay gn'asany azonao de mangataka an'izay zany donc mifanohy zany io hoe ny ny ranabavy Clémence mangataka an'le déchéance ny be ny tanàna eto Antananarivo misy aina anjitsitoaina fa za Christian Tabera miaraka am'ireo vondrokery ato amin'ny RMDM sy miaraka am'ireo solom-bavambahoaka ny tany jajan'imbonany Madagasikara de ny tim zany dia manao antsoavy koa am'ireo solom-bavambahoaka lazaina efa tsy maro avianareo aminay aty ny filomaraka Ravalomanana de olo ny fihavanana avia misokatra ny RMDM tonga de ataonareo déchéance zany araky ny lalam-panorenana ny filohan'ny repoblika hiantona amin'asany eky aloha mialohan'le fifidianana andamigna sika zavatra maro am'ireo androm-panjakana
miandraikidraikitra an'izay resaka fampidirana am'resaka fifidianana zay mbola hidirasika eo discussion zay miverina atsika ty am'resy fifindrana 11 milliards ny fampindramam-bola 11 milliards de lazaina fa manana ny sata manokany itika mahakapitaly Madagasikara anazy ity Antananarivo ty ho asika rehetra malagasy zany io fa kosa zao Fort Dauphin managna statut manokana koa ne dovy amin'ny Antananarivo i Sainte-Marie managna statut manokana koa i Nosy-Be managna koa zany io zany fa mametraka fanontaniana ho eto zany ho anareo knaps PDG nareo ny gadragna aloha azo atao ve sy mametraka fanontaniana amin'ny filohan'ny République sy reo membre ny gouvernement zay mifandraika am'izay knaps zay de ny ministre ny fopy sy ny ministre ny vola azo atao ve zany mba faraparasiny mba mindram-bola 11 milliards koa même na tsy mifanahitrahatra am'izay reo commune zay manana sata manokana reo satria reo de sahiragny amin'ny lafiny rehetra koa reo zany na mifampandanana raha amin'ny administration ao aminy izay ane le itakina eny dinika national ene namana faniry satria misy fampitondrana sy mitovy eto mivaralila mitongilana de mitaky an'io zany mba fampitovina ny administration fampitondrana miainga avy any fotony de miainga avy any amin'ny fokotany commune district région sy ny faritany zany izay ne le takinan'le dinika national io eka io zany contexte efa sy azo elagna moa io na iala izy fitondram-panjakana vao mahitiny Christian Taberara zany makatian'izay fa mety sisy tian'izay ngambany na de tia mifanoherana fa tiako ny fitondram-panjakana iboycotté na anohatra an'io hoe tsy ilaina zany dinika national zany bravo tena mitehaka eto ambonin'ity plateau ty satria zao efa manana stratégie sy technique fomba hampanekena han'le fitondram-panjakana andro nirina Rajoelina rehefa avy eo ohatrany tamy 91 rehefa mivoaka le résolution na le fekevitra amin'ny dinika national zay tsy ho ela da tonga da izatsy anoho ny toyny eto fa 91 misara azy miala tsy miala fondro zay mbola sy teraka tam'izay sy natadidy tantara fa ho hitanareo sy hoitiny zany fa io tena incontournable ozy ny vazaha tsy azo idovirana ozy ny gasy fa sy maintsy miditra amin'io asika handamigna anjara mialohan'ny fifidianana raha ohatra ka siditra amin'io fitondram-panjakana agnatin'ny bureau de vote na mifagnasam-bato agny ka candidat président Marc Ravalomanana na misy candidat ankoatrany tena ifampisipaka ambiagno na ifagnosika ambia may bureau de vote fa sisy olo am'izao fotoagna zao à 98% na 90% ka agneky anti-régime Rajoelina sy ny EM sy ny vina fateny ambovila mbola iverineo satria tototry ny lainga ny voaka malagasy leo ensaky hoy zay sy destin ya sady le alabato doublon ko tsy efa nyteneny rehetra hoe tsisy anaiky an'izany ka zay manko no mahatonga atsika hiteny an'le hoe miteniteny foana le solom-bava-mbahoaka raha ohatra ka ny anahy tsotra fotsiny tena mametraka mazava mihitsy hoe raha mahatsapa tena le fitondram-panjakana ary raha matoky an'izany heriny hoe manana bazy isam-pokotany zany aza sakanana ny solom-bava-mbahoaka na no tatitra tokony tafa tamin'ny vahoaka aza sakanana zay rehetra mba tokony aleon'ny heviny eo amin'io kianjana analakely eo amin'ny 13 mai io na izy na rovina misy olona manana fahavononana fa tsy hoe rehefa nareo mangataka de mahazo an'le analakely mahazo an'le tena efa nidinareo sy navelanareo anaovana fa niokevitra ny tery-Ambojatovo hoe natakalinareo zaridaina ny fomba faneho-kevitra ara-demokratika teto Madagasikara ny tantara ny ainga rehetrarehetra teto de nandalo teo Ambojatovo tompoko fantatrareo na ny fitondrana am'izao fotoan'izao teo Ambojatovo ny aingana ny tam'tolona ny SFFF fa tamin'ny fotoanany raha tsy hainareo zany tantara zany mampianatra anareo andro any teo Ambojatovo ny angana na mbola tamin'ny 2009 nanohatra am'izao naka teo amin'ny ara-dalàna ny ainga teo Ambojatovo na efa nahazo fitondrana ary nareo tamin'ny teteza mita même président Zafy Albert mbola niditra teo Ambojatovo teo fa rehefa tongonareo le milaza fa manana an'le demokrasia kanosa de dinareo le izy de atakalinareo zaridaina le kianja nefa fonosinareo ao le stelle amin'ny président Zafy de zay le tiako tenenina hoe aza mifampitahotra eto mihitsy kosa aloha tsika raha za mifampitsara velasi zay aza mifampitahotra eto kosa aminatin' zany vahoaka zany efa nampiatratsika mandrakariva zay nanana ny vatony sy ny institution na maro anisa azy daholo ny fitondrana amin'ny fandimby fa zao rehefa tonga ny vahoaka ny teny ny joro tsisy nahatohatra an'izany
ka tsy hainao vao androany akory no tonga amin'ny fitantanana de miteny fa hoe zay zao de matanjaka fa zay manko le fanehonkevitry le solomamboko maly zay zao de matanjaka fa zay zao na seza fa le seza teo na vototry le MMM maly izy de le ngeza be de azonay zao le seza nefa vao tamin'ny 29 mars le filoham-pirenenao no miteny hoe aoka zay ny fitiavatena aoka zay ny fitiavam-pahefana aoka zay ny fitiavam-bola de androany ianao omaly 31 mars roa andro aorinan'le kabary le filoham-pirenena midehaka anao fa na seza zao zay tsy fitiavatena ve zany tsy fitiavam-pahefana ve zany tsy fitiavam-bola ve zany de mireo aky anao fa le seza de nomena ampitolona fa telo taona angenareo na seza foana fa tsy tao amin'ny ministera io ihany fa inona ny vitanareo ho an'le firenena nampisokatra amin'ny mason'le vahoaka ve nareo ka nampahiratra azy hoe tena misy zavatra tsara tonga any aminy nampisokatra amin'ny vavan'le vahoaka maraina atoandro ariva ve nareo nampisokatra amin'ny paosin'le vahoaka ve nareo ka misy vola ampy tany anatin'ny paosin'le vahoaka fa tsy hoe faly nareo androany satria le aménagement de territoire lasa ny MMM de tonga nareo de hoe mahaseza zao zay tena tsy fantatro mihitsy hoe tena mahay politika ve sy manana tena fandanjalanjana ve le mpitondra am'izao fotoana zao ny kabary le filo zay toananao miteny hoe aoka zay ny fitiavatena fitiavam-bola fitiavam-pahefana ato ianareo miteny hoe azonay zao ny seza nefa ny seza re iorombe edivana ny seza ery mahajanga edivana ny seza ery abongolava edivana tsy fankahitana de mba mieritsereta ihany de mba aoka zay avady badio tsara lelela vao miteny fa ny rapport de force en politique miovaova isan'andro ka raha ohatra nareo mahatokony force politique miaraka aminareo satria manana base politique avelo koa ny hafa hiteny ka raha misy olona manana fasahiny hiditra mikianja 13 mai avelao izy hiteny même ny député na mpanjifa na olon-tsotra fa tsy hoe anareo kory ny fanjakana anareo mairie de zay tianareo omena azy no menareo an'le fahafahana hiteny ahitsitsika mihitsy ny zay fa reto manko zay fogna nanao politique omaly reto omaly mihitsy amateur de reto ny mieritreritra mihitsy andrefo ny fomba fanaovana politika sy andrefo ny vahoaka malagasy tena miala tsiny Christian Tapera voalohany aloha mbola mamerigna ao eto azafady tompoko lasy tompoko vavy ianao mera monsieur le maire André Tsitoaina aza miady amin'ny vehivavy aloha fa vehivavy zany ny boan'ny firenena zany reny neny Lalaora Valimana zay mamanay avy atika satria vadiny dadanay de apetraky amin'ny sedra fiandrianana izy nanao fitantanana tsy fiasaram-belasi tonga de avy de nanao fitantanana zany izy tao amin'ny commune io mbola miverina amin'le commune namana fanira zafamanantany teo hoe tena any ka raha ohatra ka nisy zay efa telo taogna anao teo de sandroany zay anao va anangana akangatsaman'orana hagnaratsy an'io ray aman-dreny io na io mamanay io ka dikany raha ohatra ka zay ny zava-nisy onerina efa le volana alainao nampiasainao ame société mpianakavianao tao fa sy misaradala eto asika mamerivery ny vahoaka malagasy resaka fitantanana resaka fomba fitantanana teo resaka hoe commune io ihany no averiko miasara velasi sady magnambaka an'iregny commune raha vavy agny amin'ny faritra sy ny province regny sy mitovy zany le traitement magnino e sasany mazo mindram-bola magnino e sasany sy mazo mindram-bola mifagnambakany zany dikany mifoazanareo be ny tanàna avy amin'ny faritra agny faharoa hiditra amin'ny resaka hoe maronisa teo io maronisa magnonofy agnaty bodifosy io maronisa magnonofy agnaty bodifosy averiko indroa namana fanira zafamanantanina io namitaka an'le filohan'ny repoblika teto hatram'izay nizaniza filohan'ny repoblika nandalo teo ka andriamato filoha efa miakatra ny maripana am'izao fotoana zao sy agny aminao tsony na tsy agny aminareo tsony ny maronisa fa aza fitany député anao zay pombanao agny zay député eto amin'ny faritra fa anjao ary raha ohatra ka miakarany zany anao omeo amin'ny fomba malalaka ny rapport de force sokafo ny mpianjany Ambojatovo misy estely ny rainy démocratie zay napetrakareo ao apetsaram-belatsy nefa nataonareo kianjany botanika fa tsy vitatra amin'ny farany koa ne fa mbola mila budget koa ne le izy mbola tsy vita le finition zany fa mbola ho apiny io ka hoy zao hoe aza mitoko teny fantatra amin'le maronisa mesara velasi aminao anao monsieur le président
anareo mivady fa manjary andeha hitsoka andray rehefa avy eo nefa zahay avy aty mifanoerany de fa mametraka an'le stratégie tsy ahafahan'le mpitondra fanjakana miaraka aminao am'izao mitsoka na iza même le mpanjara iseho azy milay hagnazava sy hagnadio tegna androany aza amin'ny aina amanjery fa ho hitantsika moa zavatra resahana fa mbola manankiresaka hoe momba an'io satria le DG Knaps raha miresaka DG Knaps misy memiziny io mpanjara io aho ray zay eo ane le tenenako an'le bianko e mirosoa bebe kokoa nareo fa zay avy aty amin'ny fanoerana de andamosonareo ray zay de eo amin'ny resaka hoe nresahanao teo ny hoe maro anisa ty any moa zany ny maro anisa ao amin'ny androm-panjakana sy midika anao maro anisa ty amin'ny base ary io maro anisa amin'ny androm-panjakana Mesara Velasy io na ao amin'ny solombavam-bahoaka na ao amin'ny Sénat am'izao fotoagna zao efa Mesara Velasy io monsieur le président za miteny aminao androany fa sisy mpanao politika sy mifampiresaka eto ary ny tenin'ny zokobe faniry teo marina reo tsy mpanao politika fa mpila ranondrano mpitatrakena fa zahay zay miteny eto zao etaiza politika hatram'izay miaraka amin'ny Flo Marc Ravalomanana manao ny analyse mitombona en réel en réalité ka hoy zao hoe aza varina anao fa mbola manome sosikevitra amin'ny ampahany any zay eto melohany ny siny gidragidra eto amin'ny firenena ka hoy zao hoe tsy hoe any amin'ny hoe savorovorok'ilatona tena dépassé sika zany igny angatsy mesy misavorovory andre matofilo zay vao milato fefa nisy teto ane zany tamin'ny firenena fa ntsipahanao daholo zay accord natao rehetrarehetra teto ka hoy zao hoe mirosy zany sika zao am'le dinika nasionaly namana faniry satria io ihany ny hitana avy aty amin'ny RMDM mamaha olana ao anatin'izany ny refonte na fanavoazana ny liste électorale ao anatin'izany ny opération karapanondro na opération de proximité any amin'ny vahoaka satria zao sy ny any amin'ny faritra ihany mana problème an'io fa ny eto amin'ny ville ihany koa zany mana problème an'io resaka harina io idirany amin'ny fifidianana lazaina fa hoe transparente hoe andraisan'ny rehetra anjara hoe tena hoe madio zany crédible zany mba ho crédible le olona zay olany eo na hitondran'io fanjakana io engane mba ho asika amin'ny alalan'ny Flo Marc Ravalomanana zay zavatra zay de zay io tsisy atao engane fa zay ny logique des choses raha politika andresana am'izao fotoagna zao satria zao le ray aman-dreny efa nandresy fanresena noho ny adalan'ny sasany teto eo le itenenako hoe sy mesy kitina daholo reo androm-panjakana zay mikirakira n'le resaka fifidiananareo manomboka any amin'ny seny de any amin'ny HCC any za tsy milaza hoe ravao na tsy ravao any amin'ny accord politika sy ny dinika nasionaly zay miteraka an'le accord politika tsika mandinika an'io satria efa nisy ange teto hoe CS1 CS2 zay ny ministre ny fitsarana ny filohany CS1 ngamba tam'izay CS ay tam voalohany de lasa ministre ny fitsarana izy am'izao donc efa mazava ho azy ange zany ny sy doublon tsony fa quadruplon na triplon satria ny filohany CS tam'izay fotoagna zay izy io lasa ministre ny fitsarana io de mepita atiky amin'ny HCC amin'ny ray aman-dreny Florent zany de mepita agny amin'ny ray aman-dreny Damarcène zany ary amin'ny CENI donc olom-bo tendry ny filohan'ny repoblika ka raha ohatra ka hanao fifidianana mangarara sika ekeny rehetra korotagno aloha reo dandao e raha mandamigna fa sy possible zany sady arbitre de touche arbitre central sy possible hoy izy mba sisiny gidragidra satria zareo milaza hoe aty ny rapport de force ary ny député enina ny mapara de nanamafy omaly amin'ny alalan'ny fanambarana regny fa hoe anoana le be ny tanàna ino moa gnanoagna anareo be ny tanàna agnontany anareo eky aho ino gnanoagna anareo be ny tanàna amin'ngadalana samignesy fahaizana manaony amin'ny fitantanana an'io commune satria zany hoe namanareo izy zay ne le tenenako ny voaka malagasy resaka hoe fiaraha amitsikombakomba amin'ny zavatra tsy manjary zany fitantanagny raha-pirenena ka hoy zao hoe za miteny fotsiny eto araky ny tenin'ny zokola député ny sixième teo de député Toutsoa zany andao ara zany re zay indray no ilainareo eto omano le izy de toano le izy de ho hitanay eo hoe aiza ny rapport de force ny mandeha am'izao fa asarotam-piainany vahoaka malagasy zao andehany aminareo tokoa ve le vahoaka sa andeha ty aminay le vahoaka ekena hoa mety misy olo taren'olo sy tiany na za miteny eto Christian Tabera be maso be molotry mety sotiany fa nono le foto-kevitra ijoroany
de fanarena ny foton'ny firenena ny fahantrany vahoaka arak' zany satria tamin'ny andro ny filora valimanana sy mbola nisy zavatra ohatran'izao teto azonao sy hoe zaho mivavaka amin'ny ray aman-dreniny filora valimanana amin'ny mahalehibe ko azy samy maray aman-dreny imbonagna anazy fa tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona zao zavatra mitranga eto zao azonao any amin'ny tsy mivoto no manaintaina na amin'ny fomba fanesorana olo na amin'ny fomba finomevagna olo na amin'ny fomba fandraisagna andraikitsy any fotony ka hoy zao hoe rafitra état régional na état fédéraliste ihany zany no tokony ho apetraky miainga avy am'le dinika national zany zay mazava tsara zay Christian mbola ho avy eo koa rino aloha hitondra ny desera fa maraparantsika amin'ny raha lava ny tiako tenenina fotsiny nisy zoom omaly a nataon'ireo diaspora ny ivela moa zany a misy hevitra tsara atao anatin'izay fa ny olana ara-teknika moa zany de mbola tsy voasiditsika le izy a fa saika hosotomontsika zany le hevitra tsara atao anatin'izay hoe zoom nataon'ireo diaspora izay a tsika koa tsy manderery fa mifanampy satria tena miezaka koa reo diaspora ny ivelany ihany amaraparanantsika azy Christian Tabera zany amin'ny hoe ny vahoaka malagasy tena sepotra tanteraka am'izao fotoan'izao ary mitady lalana ahafahana mivoaka an'izao problème zao fa zany moa teny ndretra ny fahasahina mijoro ihany ny zava-dehibe sy ny fahasahina miteny ka ianao moa miteny an'le hoe manana hafatra omena ny filohan'ny RMDM diaspora ny ivelany de zay ngamba amaraparanantsika mifandana fa mbola ho avy eo irena moa zany eka misaotra besaka am'izay zokobe faniry i zokobe rina koa mbola ho avy eo voalohany alohany gn'agnomezako afatra ho an'gne filohany na gne membre ny RMDM diaspora da gne filohany gne RMDM magnerana an'izao tontolo zao zany seto Madagasikara de filoha Marc Ravalomanana gne ho teneniko meloha efa nametraka izy tamin'igny taogna lasa igny fa tao pijorona ho izy tany atao masina ty taogny ty fa taon'ny fahasahihana ho izy tamy 2021 taon'ny fijorona ka ianao teo mametraka aminao hoe bon resaka hoe zay fahasahihana zay dia zao verina kely am'le knaps sao teo arak'le volazako anao Zokobe Faniry ny eto atanindrazana zany knapsa sy ny fitantanana azy baky rovitra de mba jerevo le any a Paris any am knapsa any euro zany le kotombola any euro any a Paris zany fa sisy fakahitagna satria ny eto aza sambe maso toa mora gne mangalatry anazy de valandrindrako ve agny ka de manao kompatanana amin'ny filohan'ny RMDM sy ny membre ny RMDM diaspora ao zany vérifienareo eky e compte-ne knaps agny a Paris agny fa mety efa bankirovitra mihoatry ny bankirovitra zany ny fomba fitantanana an'izay knaps zay agny satria raha vao izay zany izy de azo sazy kosika zany iresam-pirenegna amin'io resaka fomba fitantanana ny resaka knaps io zany dia eto zany de manome message ho an'ny tafibahoaka sisagnavagny ho an'ny tanindrazana ianareo efa mikorosifahana satria ianareo tandroka ary ny vozona de eto zahay avaty amin'ny clan RMDM na avy amin'ny fanoerana rodobe ny mpanoatra ho an'ny demokrasia sy reo zay miaradia aminay jerevo nataony comme frère d'arme anareo tany Afrika regny ny Mamadi Dongaya Guinée ny Assimi Goïta Mali reny roa reny de efa ampy alanareo taka rehefa tsy mandeha am'izay lôna ny fitantanana ny firenena satria anareo de avy amin'ny vahoaka ka iverina amin'ny vahoaka raiso ny fahefana raiso ity fitondrana ty de andao am'izay sika iaraidinike andamignane an'ty firenena ty satria efa sy rariny tsony zao ampilaminana zay en douceur zany hoe tena hoe ampagnajana fa rehefa sandray moa nareo asakasaky zay sandray fa zahay kosa avaty amin'ny RMDM sy reo vondrokely miaraka aminay ato de tsy anaiky an'izay zavatra zay ary mino marina ao eto fa reo vahoaka reo na manafanira de ivoaka amin'ny fahanginany reo tsy hoela hoy izy ny fomba fiteny zay ka tsy any am'le tsy fifakahitagna tsika vao ifagnometsina ao anatina dialogue na ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra ary sy voatery misavorivory vao milato na milamina fa alohan'ny isiany zay tsy fifakahitagna zay dia raisinareo andraikitsy satria nareo raha vao sy mandray indraikitsy de ho raisinay ohatrany hoe fahavalo-pirenena koa zany nareo satria misy mpitondra eo magnisakisaky vahoaky mampahatra vahoaky mampahatra fireneny dia rizerenareo fotsiny amin'ny fitiavaseza ho an'izay mitagny commandement zany ka hoy zao hoe raiso le izy afatra sara zany omeny Christian Tabera zany dia mifandamina sika rehefa aveo miala sina andrimo atao fitoloha
tsy anao tsy tiana eto ary fetinao ny androany de faly miarabanao amina tanke mafoloan'ny republikanao iresagny de miarabanao am'izay oporofoinay zany fa zahay de mpanohitra intelligent na misaina na magnaja olo zay miainga avy aty amin'ny filora valimanagna satria zay de voataizan'zay fifagnajagna zay ato ka hoy zao hoe miarabanao aloha androany am'izay zavatra zay fa zao kosa valin'zay efa mangataky ny déchéance-nao zany a i Christian Taber eto miainga avy am'regny député lazaina fa visanisa fa efa maro anisa aty amin'ny base regny azafitany olona mamitaka anao anao ndrema tofilo fa efa tsy pombanao ianao ihany ny teny tany amin'ny kabaranao tany Manakara araky ny volazany namana faniry teo de nametraka hoe oka zay ny népotisme oka zay ny fitiavatena oka zay ny fitiavam-boninahitra oka zahay mpanohitra ve tianao tenenina am'zany sahanareo samby anareo ao mikasika ny resaka hoe abrogation eo amin'ny conseil des ministres farany teo angay SGP Valérien igny zany teneniko amin'ny agnarany misy de zazadondrony loatra izy avy amin'igny faritra vatovavy igny na avy amin'igny vohipeno igny ka abrogegny agny am'le tsy mivontony manaintena zany eto zany de maneho ny alaheloko ihany amy samy maha zanaky ny faritra kanefany koa au contraire an'izay mahesika zanaky faritra tia raha loatra io na le ranabavy magistrat vao nomeny ao aza le avy any andro io le atandro io de mbola ho hitanao koa fa sy raha omeny andraiky ty zany anao fa le olo mpanao scandale regny ny tena tian'ny filon'ny republika olo mpanao scandale ohatrany regny gne tiany miaraka aminazy ao ka hoy zao hoe misy ohatrany hoe fanahavakavagny zany ao amin'ny fomba fijerinay CRN zany magnino moa zany i Valérien iny défaut neke secrétaire izy tao rehefa misy regny zavatra regny dia mandray soratry fotsiny ataony fa sy tompona andraikitra izy amin'ny proclamation na mifandamigna anjara rehetrarehetra ao fa ny SGPA i Dinarandriamaolo zany gne tena responsable miala sy miala fondro mitogna agnara fa zay le izy tena sy misy teneny te vérité ka noho zany regny zanaky faritra mba tianao regny zany président dia eto tsy valiny zany hoe nagnano soa taminao zany dakanao agny izy ka hoy zao hoe courage zokola fa sy hoe magnabaty anao eto am'tika émission ty fa zao koa anatry ho any zanaky ny faritra zay miservira ny président Rajoelina sy ny régime regny sy ny régime zay hoetiny regny mba managna fagnahy am'izay izy ka faza mba tia raha loatra io tia seza ka hoy zao hoe engane mba soa ataony an'izay le ranabavy raikao fa za mahita fa mbola le GPA foana zany no record eto raha my présidence dikany eo le angatako déchéance na fandravagny na fampetogny any filon'ny republika amin'asany aloha de miretour sara saigny zany hoe azo atao zany zavatra zany miainga avy ame raha satria efa ny filon'ny republika misy ny anaovana évaluation na anaovana tombana am'izao fotoagna zao satria fa sy rariny ntsony zava-misy io zavatra rehetrarehetra io de ahifoka agny amy gouvernemanta daholo ny membre ny gouvernemanta fa sy ny membre ny gouvernemanta ny mana problème raha ohatra ka zao zavatra mandeha zao raha fomba fahitany Christian Taber sy ny atokokitany Madagasikara zay miaraka amin'ny Andritombato Taber sy ny CRN fa le flou mihitsy ny tsy mahavoara ary te hitondra ny baolina manokana nefa tsy zakany le izy enta mavesatra Andriambato filoha sy misy fampizarana zay vao milamina ny firenena ka miditra zany asika am'izao fotoagna zao agny amy dinika nationaly soela de magnontany avaoka malagasy ahoana moa gne fomba organisevana anio zay mazoto miaraka ty amsika ty fa zay malaigny gne fitondram-panjakana miaraka amindrindrimo agny fa asika managna système oa sy managne rafitra mazava be hagnatanteragna an'io sy gnangalagna an'io fahefagna io handamigna gne firenegna satria constitution fédérale nafatany ery tompoky lala Gaston Chery na voatifitra hitongotry ny ery ray aman-dreny be Moja John Terry donc amina zany sy azo vela rano raraka ambony volongisa efitakiny regny ray aman-dreny taloha regny fa mitohy amin'ny état régional zany sy raha satria efa rivotra zany io rivotra mitsoka tsy azo elana tsony na eto Antananarivo ara ka eto dia manao kompatanana sy fisaoragny ho anao mpanolotra fandaharagny sy namanarina zay anao an'le dessert araky le voalazanao teo ary mamerigny fisaoragny koa zany amin'ny lafiny technique ao naparitaka an'izay amin'ny réseaux sociaux ka hoy zao hoe Andriamatoa filoha zahay mivazavaza isan'andro eto sy zahay gn'andeha ilefa sy zahay gn'andeha azo IST eto fa ho anareo seforongonareo ka hoy zao hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra zay ny slogan zay nentinao antovy ampitiavana ny fitondrana ny raharam-pirenena fa za mifamitaky fa eto sisy olomena ho signy misy hoe ao koa zay ny népotisme ao koa zay zao tame taniko misy mako izy io de zay mahatonga na mamerimberigna izy io ta Manakara tagny iaho olo teraky Manakara ka hoy zao hoe
sy zahay avy aty mifanoerana tianao tenena fa matoanao mahatsapan'izay kabarinao zay raha vao ara izy ty de andao alamina zany raha vao ny seni de andao alamina ny texte sy le olombelona mitondra azy raha vao ny HCC satria inona ny antony ao anatin'io HCC misy doyen ao misy ray aman-dreny zany tokony raha mba olom-bo tendry ny président zany président seni de tokony le doyen no président ny HCR mba ibalizena le tsapisy problème ka hoy zao hoe mamerigny fisoragna ao eto hoe ao nareo pieno sy mpagnaraky fandaharagny miara-manozan'ny MBS dia mamerigny fisoragny fa mialatsiny miala fony satria efa mafana ny toejara ary eto zay dia magnome fitokisagnanareo vahoaka malagasy tsy agnavahana fa mirosigny etologny sika ary efa mandeha matipaika stratégie am'zany fotoana zany ka manainganareo vahoaka malagasy zay mba hiaraka ombokevitra foana sika fahazanderan'ny virus hoe rayana de manao an'izao na rayana de manao an'izao dia manao kopatanana amin'ny malagasy magneran-tany diaspora sy ny tariny i Christian Tabera eto sy ny miara-manonja eto amin'ny MBS NR de misaotra ny Christian tsika de omentsika lala ny Christian zany satria mbola ho avy koa rina ny tondra ny deseran'izay mamarana ny faran'ny herinandro ihany koa tsika zany de zay no hitondrandrina zay desera hitsakotsakoana ny 27 ora zay eonatsika indray ao arin'izay fa de efa voneto irina zany de rehefa vonio moa zany rina de desera sady mamarana azy de ny tena koa manolotra misaorana ho atsika zay no adevitra androany tsy misy zavatra tokony hoe inona moa zany kivy atsika fa miezaka mandraka rivotsika satria fandaminana io tadiavintsika io amin'ny fiainan'ny firenena mafy le mahazo an'le malagasy ary tena apahoriny le mpitondra le malagasy ka mba tsy isin'izay hoe fitaka sy zavatra hafa mbola anjo atsika izay de zay ny atonga atsika hoe ny anongotsongona amin'ny maty de nitahotra ny andevombelona ary aleotsika mametraka zavatra tsara eo amin'ny teboka iangana mba tsy tonga any amin'ny zavatra ratsy fefara any amin'ny teboka atongavana zay zany fa de rina mamarana azy miaraka amin'ny desira iny ary faranantsika ny fandarana satria efa lasa ihany ny fotoana farany herinandro ihany ko sika zao inona moa ny desera omenantsika fa dia mila miaino tsaritsika amin'ity desera ity ny resaka baolinatsika tamin'ny farany teo de ny resaka Mbappé de mbola iresaka azy ihany sika satria i Mbappé zany dia ezahany empêché ny hitana azy fa mba tsy alefa any amin'ny Real de Madrid dia tambatambazana vola be ka io vola anatambazana ny Mbappé io no resahantsika raha ohatra izany mijanonao amin'ny Paris Saint-Germain i Mbappé de omena vola 64 500 000 euros par an na isa-taona zany raha ohatra zany ka raisitsika hoe 22 000 francs ataontsika amin'ny FMC am'izay tsotsotra raha 22 000 francs eo zany ny 1 euro dia mandray eo amin'ny 1419 milliards FMG isa-taona i Mbappé dia raha tonkajy dia mandray eo amin'ny 1 million d'euros par semaine na isan-kerinandro zany i Mbappé zany hoe mandray eo amin'ny 22 milliards FMG isan-kerinandro raha atao ihany ny kajy dia mandray eo amin'ny 171 400 euros par jour na isanandro i Mbappé zany na mandray 3 milliards 770 millions FMG zay le izy raha atao ihany ny kajy dia mandray izy zany eo amin'ny 7140 euros par heure zany hoe isaky ny adiny ray zany hoe mandray 157 millions 80 000 FMG isaky ny adiny ray raha atao ihany ny kajy de mandray eo amin'ny 118 euros par minute isaky ny ray minitra zany ity mpilalao baolina frantsay ity de mandray 118 euros na 2 696 000 FMG eo zany raha atao ihany ny kajy de mandray 2 euros par seconde isaky ny ray seconde zany Mbappé de mandray eo amin'ny 2 euros zany hoe mandray eo amin'ny 44 000 FMG isaky mandeha zany fa manaranandro hoe tik 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 dia misy 44 000 FMG tsofoka any posiny zany mpilalao baolina kitra izany fandravonana de tsotra fotsiny karamana malagasy anankiray ao anatin'le sarambabe bahoaka no raisa Mbappé
isaky ny 2 minitra nefa zany tovilaza any vao mbola tsisy hoe 4 taona akory fa mbola raha misy eo amin'ny 3 taona eo zany raha hoe ampitaina am'izany zany aiza ho aiza ilay fahantrano ilay malagasy satria dia izany no zava-misy eo amin'ny sehatry ny baolina kitra maneran-tany zany de misy miteny any zao hoe zany ko ve de azo ampitoviana tsy maintsy atao fampitana atsapahatsika hoe ore olona tena mahantra ny sikity ary tsy tenitenena fotsiny amin'ny hoe moinsety ny arcaré pirenena ty anjaratsika no misaintsaina tapitra ny miara-manonja MBS radio mada sorany atsika rehetra nahatratra amin'ny farany veloma tompoko